miara-banantsika rehetra ry afako malala amin'izao takariva zoma zao amin'ity androany ity dia efa nilay tenako miaraka amintsika mianakavy atao anatin'ny fandarana misy andrata isika isaky ny zoma hariva tahaka an'izao dia miaonentona itsika misaotra sy hanome voninahitra n'Andriamanitra hitodika amin'Andriamanitra atsiaro ny soa rehetra izay nataon'Andriamanitra tamintsika nandritra an'izay enemana izay nodiavintsika izay ry havana malala nandeha tokoa tsika tamin'iny enemana iny ary araka ny toritentsika teto voaingana manao hoe isaky ny misy ranomasina mena tafitatsika dia tokony hisy fiderana foana ampololoatra avy ao anatin'ny vavantsika sy ny fotsika ry havana. Za te teny aminao fa ny herinandro izay nidiavintsika dia tahaka ny hoe tafita indray tsika tonga amin'ity androany ity. Nanomboka tany amin'ny lahatsika dia tahaka ny epita ranomasina ary tafita indray tsika androany. Mendrika hiderantsika n'Andriamanitra izany. Betsaka ny olona tsy tafita tamin'ny herinandro iny. Betsaka ny olona maty tamin'ny herinandro iny. Isanandro sanandro maneran-tany dia misy ny maty, misy ny accident mahatsiravina, misy ny zavatra maro mitranga. Fa tsika reto ry havana malala dia no tafitain'Andriamanitra mihitsy tsika. Inona moa fa tsy tahaka ny zanak'Israely izay niampita ranomasina mena e? Dia tsy nisy afa-tsy ny zanak'Israely rery ingeny nahita an'izany ry havana e? Tsy nisy firenen-kafa nahita an'izany. Tsy nisy hafa firenena nahita an'izany ka tonga niampita ranomasina ka tafita teny ampita. Fa ny zanak'Israely rery no tafita. Atsika reto dia natafitain'Andriamanitra matotonga eto androany. Hotantanany tamin'ny tanany mahery sy ny sandrinan'intsitra tsika ry havana. Fa soavany nanomba antsika tsirairay avy ary fitiavan'Andriamanitra nandrakotra ny fiainantsika tsirairay avy. Mety nisy tamintsika mihitsy tany herinandro io mety voailikilika. Mety nahazo teny marary, niatrika zavatra maro tany amin'ny toeram-piasana na tany amin'ny toerana maro samihafa teny na teny amin'ny fiarahamonina na tamin'ny fianakaviana. Tsy fantatro zavatra mety natrehanao tany herinandro iny. Fa zavatra azoko tenenanao androany dia ny fitiavan'Andriamanitra tena niodidina tamin'ny fiainantsika. Nameno ny fiainantsika izany fitiavan'Andriamanitra izany ry havana malala. Ka nanivoakintsika naniditra. Eny na dia ao anatin'ny fotoana izay mety anilikile amin'ny olonantsika na mety ahazahoantsika teny marary mihitsy aza ry havana malala. Ao anatin'iny fotoana iny. Andriamanitra mbola miteny aminao foana fa tianao izy. Ary tsy misy afa-tsy fitiavana nizaren'Andriamanitra amintsika ry havana malala. Ny zavatra rehetra dia ataony amin'ny fitiavana. Raha nampianatra antsika Andriamanitra mba hanao ny zavatra rehetra amin'ny fitiavana dia satria izy no efa nanao an'izany mialoha. Ary ataony isanandro amin'ny fiainantsika tsirairay avy izany. Ianao io no tonga eto androany. Isika rehetrarehetra eto no velonay androany dia satria aoko tsaroantsika. Fa nisy tiantsika tao. Tsy mbola fointsika hiala teto. Tsy mbola foiny ny vavantsika angina ry havana malala. Tsy sandratra eo anatrehana nahatra fiderana ho azy satria hoy ny ten'Andriamanitra manao hoe ny maty tsy mba hideran'i Jehova. Ny velona ena no afaka mideran'i Jehova fa ny olona maty tsy afaka intsony ny hanandratra fiderana ao an'Andriamanitra. Mbola tsy fon'Andriamanitra ny amela ny fiderana eo aminao. Mbola tian'Andriamanitra ny handre ny feo anao. Hiantso azy, hitodika aminy, hivavaka aminy, hidera azy ry havana malala. Matombola tsy nampangininy izany androany dia satria tiany mandray antsika rehetrarehetra amin'ity androany ity. Hitodika amin'i Jesosy tsika amin'izao fotoana izao ary hanome voninahitra ny anarantsika ry havana. Satria hisaotra an'Andriamanitra hidera azy ato anatin'ny mesan-drata isika. Misaotra anao izay Jehova. Manome voninahitra ny anaranao izay Jehova Andriamanitra fa tena Andriamanitra tsara no hitanay tamin'ny herinandro iny. Tsy nahita Andriamanitra ratsy mihitsy izay tamin'ny herinandro iny Andriamanitra. Tena tsy nahita izay hoe tsy nety taminay izay nataonao. Tsy nahita mihitsy izay na dia kely azy ka ahafahanay manome tsiny anao Jehova. Fa izay rehetra hita amin'ny masonay, izay rehetra nataonay dia tena tsara avokoa. Ary tena nahasoa anay avokoa Jehova Andriamanitra. Misaotra anao izay rehetrarehetra reto androany. Misaotra anao izay Jesosy fa araka ny toriteninay tamin'ny alina nge Andriamanitra fa nihinana sakafo intelo isan'andro nge izay reto Andriamanitra.
isan'andro tsy banga teo ambolaninay, tsy banga teo ambolianay fa tena notahina ary tsy ninana tapa-kibo koa zay Andriamanitra fa tena nomenao zay mahavelona anay mihitsy, zay ampo anay sazo anay, zay mahasoa anay mihitsy nataonao tamin'ny herinandro iny Jehovah Andriamanitra. Mideranao zay Jesosy, fiderana no entinay manatona anao androany satria rariny loatra zany ianao no mendrika an'izany Jehovah Andriamanitra. Fisaorana mitafotafo no entinay manatona anao Jesosy, fa Andriamanitra tena tsara ianao, mahay mitantana ange ianao mahay miaro ange ianao tena mahay mikarakara ange ianao Andriamanitra. Tahaka ny ahoana moa Andriamanitra ny fikarakarany renim-pianakaviana ny zanany, ny tokantranony ao anatin'ny tokantrano ao, miezaka mihitsy mba tsy hisy zavatra banga ao, eritreretina daholo ny zavatra rehetra sao misy tsy ampy, inona no ilain'ny ankizy, inona ny sakafo tian'ny fiankohona, zany rehetrarehetra zany. Fa ianao Jehovah mihoatra lavitra noho izany ianao, raha ny fitantananao anay sy ny fikarakaranao ve Jehovah Andriamanitra, mihoatra lavitra noho izany ianao Jehovah. Misaotra anao zay inge Andriamanitra voafetra ane ny vitanay, voafetra amin'ny ato-tokantranonay ny mba azonay atao, fa nenao Andriamanitra hatramin'ny rivotra iainanay mbola ianao no misahana an'izany. Ny masoandro manazavanay mbola ianao avokoa no mibaiko an'izany rehetra zany Jehovah. Iterana ianao zany androany, isaorana ianao zany androany, ndreto zay misolo tena ny olona rehetra mety tsy fantatro firy tapitrisa maneran-tany Jehovah Andriamanitra. Misaotra anao ny amin'ny masoandro mibalika nomenao anay, ny fahazavana sy ny rivotra iainana, ny rano sotroanay Jehovah Andriamanitra. Misaotra anao zay Jesosy, misolo tena ny olona rehetra zay androany manandratra fiderana ao anao Jehovah Andriamanitra, fa Andriamanitra tena tsara ianao. Halleluja. Aoka ianao isandratra indray amin'ity fotoanandroany ity, aoka ny anaranao no hoderaina soa sandratra eto mandrakizay Jehovah, tsisy anaran'izaniza isandratra eto afa-tsy ny anaranao. Amen.
na Jesosy. Mety nisy olona teto narary dia nisotran'Andriamanitra. Rariny izany olona izany raha fo faly loatra tokoa no entina mideran'Andriamanitra androany. Aleloia. Nisy olona teto mety nanana olana dia nivahan'Andriamanitra. Rariny dia rariny ny diavana malala. Raha amin'ity androany ity, aleloia. Tena feno fifaliana no entinao mideran'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Raha dinidinonao tamin'ny herinandro iny mety misaotra an'Andriamanitra narary ianao dia sitrana dia tonga ianao dia lasa nandeha. Lasa ianao niasa fa natanjaka. Dia adininao ny teny Jehovah misaotra anao fa misitranao ny aretiko Jesosy. Androany ry havana. Fotoana androany ahatsiarovatsika an'izany. Misy olona nijoro vavolombelona. Dia vakiko amintsika ny fijoroana vavolombelona izay nalefany amin'izao fotoana izao. Nandalo olana mafy ary tena olana tena sarotra ry havana malala. Ary efa tena nampiononina mihitsy. Efa tena namboarina mihitsy aza ny sainy hoe satria mieritreritra hoe tsy ho tafavoaka io zavatra io dia efa somary namboarina mihitsy ny sainy hoe mety hiova fiainana mihitsy ianao fa dia efa amboarina ny saina azakiry sy ny sisa. Satria efa tsy nieritreretina mihitsy hoe hivaly olana. Fa rehefa nandefa mesazy zareo hoe eto ambavaka fa misy zavatra ohatran'izao tena olana mafy dia tena nivavaka tsika ry havana malala. Ary isaorana an'Andriamanitra fa nivaly nivavaka. Haleloia. Izao ny zavatra niteneny hoe zaho ozy izy andefa fijoroana vavolombelona ao anatin'ny fandalana misy andrata satria lehibe loatra nataon'ny tompo tamiko. Dia oza hoe alefasy fa vakitsika ao anaty fandaharana. Izao ny zavatra niteneniny. Misaotra sy mankasitraka an'Andriamanitra. Misaotra an' Jesosy fa novahany vetivety tamin'ny fomba mahagaga ny olana izay nanjoany sandroko. Dia raina Jesosy mpanafaka antsika amin'ny rehetra. Fa zavatra tsapako dia tsy hitako izay zavatra nentina tambavaka ka tsy hain'ny tompo atao. Ny hanome an'izany antsika. Na olana, ny aretina sy ny sisa dia nataony mba hiantsony antsika. Amen. Haleloia. Tsara nge Andriamanitra ry havana. Amonjy azo indrindra amin'ny andro fahoriana. Ary tsy misaotra an'io Andriamanitra io. Tsy misaotra azy. Nisy fotoana nisy olana rary. Tonga tany amin'ny urgence ireo olona ireo. Vao tamin'ny herinandro lasa iny izany zavatra izany. Dia narary ilay olona dia nentina tany amin'ny urgence dia rehefa tonga tany ry havana. Ilay olona efa tena marary mandoa be mihitsy izy dia sepitra be mihitsy io olona io. Dia nentina tany amin'ny urgence ilay olona dia rehefa tonga tany ry havana malala niandro teo amin'ny salle d'attente teo efa adiny 3 izay ozy izy ny tao. Anefany nivoaka avy tao tsy nahazo ninina ry havana. Mbola niampy ny fanavaka vahana ihany koa. Dia tonga avy aty tonga nivoaka tao ilay olona tsy nahazo na ordonnance anankiray. Nitsapainy ny température dia naseny nody nefa ny olona tena marary niditra tany. Dia mba raisy fotsiny ry havana malala hoe tsy nisy an'Andriamanitra izany olo izany satria taloha nandehanana tany amin'ny hôpitaly dia nentina ambavaka io olona io. Ny vavahana hoe Jesosy io. Jereo io olona io Andriamanitra. Sitrany io olona io Jesosy. Momba azy ianao Andriamanitra, mamindra fo aminy ianao Andriamanitra. Fa tonga tany amin'ny urgence tsy niraisy ny dokotera dia mba raisy fotsiny ry havana raha tsy nisy Jesosy izany olona izany dia ahoana? Koa tsy zava-doza ve ry havana? Koa tsy maty ve ry havana? Izany mahatonga anahy miteny ianao fa eo Andriamanitsika io dia Andriamanitra mpamonjy mora azo indrindra amin'ny andro fahoriana io. Mbola mialo lalana ny urgence io, mialo lalana ny dokotera io. Haleloia. Ary tsy mba manavakavaka izy io ry havana malala. Tonga tany ry zareo dia naseho an'ny olona mihitsy fa nahavaka vahan'ny olona satria hafa firenena ngentsika ry havana aty e. Dia saika tsy niraisiny fa soa ihany fa Andriamanitra efa nialo lalana ny dokotera. Andriamanitra efa nialo lalana ny urgence. Niverina avy any ilay olona sitran'izy avy eo. Tsy nomena fanafody. Tsy nila dokotera akory
fa sitrana izy any izy any sitrana soma tsara ry hafa na zany ny Andriamanitsika zany Andriamanitra tena tsara Andriamanitra tena mpamonjy impiry zao ianao iny efa nivonjen'Andriamanitra tamin'ny fahorinao za manokana ravana malala tsy haiko tsony hoe impiry aho no efa nivonjen'Andriamanitra fa ny zavatra ataoko fotsiny androany dia hiterazy azy satria tsara loatra eo amin'ny fiainako izy. Halleluja. Amen Jesosy. Tsy mandeha ny feokirantsika tsy mandeha ny feokirantsika tsy hay hoe ahoana loatra azo jerentsika Andriamanitsika io lavana azakazaka izay tsy ino an'izy io sy tsy handray an'izy io
fa izy io tena sady tsara izy io ny mpanao tsara. Ary misy fotoana rehefa namalala ny zanako rehefa avy any am-pianarana dia nitantara fity hoe mama ozy izy nanao kory ozy izy zay tany am-pianarana. Dia ozy izy le prof manazava eo izy hoe manazava momba ny eclipse izy. Dia mahavariana hono izy le prof fa rehefa natao ny fandiniana, rehefa nijery ny siantifika dia mitovy ny angezan'ny volana sy ny masoandro. Ary misy fotoana izy ireo mifanatona. Dia rehefa mifanatona izy ireo ka mifanandrify dia tena takona tanteraka mihitsy, izany hoe tena tsisy mihoatra mihitsy izany ny habeany fa tena mitovy tanteraka mihitsy iny boribory amin'ny volana sy ny boribory amin'ny masoandro iny. Dia izany mahatonga antsika rehefa misy eclipse solaire ohatra dia maizina tanteraka mihitsy satria takona tanteraka mihitsy ny masoandro, takona ny volana. Dia zao ny zavatra nitenenina ozy izy hoe tena azara io zavatra io mahavariana hono izy fa azara dia lasa tena hoe mitovy ohatr'izany ny angezan'ny volana sy ny masoandro. Dia zaho ozy izy ry maman teny hoe Andriamanitra nge namorona an'io fa maninona ny hoe azara, satria tsy te hino an'Andriamanitra fotsiny ny olona dia miteny fa kisendrasendra izany zavatra izany, fa nefa ny olona samy mahita fa mahavariana izany zavatra izany. Atao ahoana rehefa tsy hino an'Andriamanitra? Iza kay no mibaiko an'ireo planeta rehetrarehetra ireo? Iza no mibaiko ny masoandro miposaha amin'izay ianao ny masoandro? Iza no mibaiko ny tany mba hiodina? Iza no mibaiko ny kintana hivoaka amin'ny alina? Iza no mibaiko ny volana nazava amin'ny alina? Iza ry havana malala? Iza no mibaiko an'io toetrandrontsika miovaova io? Misy afaka mibaiko an'io ve? Na manam-pahaizana takiny ahoana, na siantifika nianatra takiny ahoana, na olona tonga traizany nianatra na ina, afaka mibaiko ve? Hoe mitsoka makany atsinanana indray ny rivotra, ndara indray mitsoka makany atsimo, makany andrefana. Ry havana malala, afaka mibaiko ny ranomasina ve? Hoe aza mihoatra an'io toerana misy anao io ianao, fa raha mihoatra ianao dia tonga ny an-tanàna ary mitondra fandringanana. Iza no afaka mibaiko ry havana ny zavatra rehetra izay hita amin'ny masontsika na izay tsy hita amin'ny masontsika? Natao ahoana ny tsy hino an'Andriamanitra ry havana? Atao ahoana ny tsy hino an'Andriamanitra? Za ry havana na dia niferitreretako fotsiny aza hoe ao anatin'ny vatako ao dia misy antikoro dia tonga avy any amin'ny mikroba te hitondra aretina ho amiko, fa io antikoro io mamono an'ilay izy. Indraindray za mihinana zavatra tsy mahasalama, mihinana zavatra makarary, fa lasa tsy marary satria avy hatrany dia atakely antikoro ilay mikroba dia tsy afaka mitondra aretina eo amin'ny vatako. Za ngano namorona an'izany ry havana? Tsy nisy namorona an'izany tsika rehetrarehetra, fa zavatra ao anatintsika izany, tsy parazary izany, fa Jehovah Andriamanitra namorona antsika ny nanao an'izany ry havana. Za manokana dia mahita, tsika rehetra dia mahita fa Andriamanitra tena tsara Andriamanitra. Hatramina ariana amin'izao tontolo izao ka ho mandrika izay dia tsisy oatra azy, tsisy mitovy aminy fa izy irery ihany. Aleloia! Andriamanitra ny fahatsarana sy ny voninahitra. Andriamanitra lehibe, sarom-patarina ry havana malala, tsy takatry ny sain'ny olona. Aleon'ny olona fotsiny mieritreritra ny tsy ino, aleon'ny olona fotsiny mieritreritra hoe tsy misy izany Andriamanitra any. Nefa rehefa apetraka ny fanontaniana, tsy misy voavalon'ny olona nge ry havana ny fanontaniana. Afaka mamaly ve ny siantifika ry havana malala? Tsy mamaly izy, tsy afaka mamaly izy, satria misy zavatra tsy voavaly ao. Fa Andriamanitra ry havana malala, tsara Jehovah ry havana, tena tsara Jehovah, ary tsy misy toa azy. Haleloia, amen Jesosy. Hirap-hirap na ubaw, ilasan ikaw
Zatoerana misy isenony ny fahatsarana famahetra mitro miely ny fahatsarana efatra minizay manando satonjolizao efateriana hira ho an'i Jehova fa avo indrindra izy. Ny soavaly sy ny mpitaingina azy efa nariny ao amin'ny ranomasina. Jehova no heriko sy fiderako fa efa famonjena izy. Izao no Andriamanitro ka hankalaza azy aho. Dia Andriamanitro nondrazako ka hanandratra azy aho. Jehova dia mpiady mahery. Jehova no anarany. Nikaleny sy ny farao sy ny miaramilany natsipony tao amin'ny ranomasina. Ary ny kapiteny voafantina nasitrika tao amin'ny ranomasina mena. Ny lalina nanarina azy. Lentika tany ambany indrindra tahaka ny vato izy. Ny tananao ankavanana Jehova efa malaza amin'ny hery. Ny tananao ankavanana Jehova manorotoro ny fahavalo. Amin'ny alehibe ny voninahitrao no andriananao izay mitsangana anohitranao. Alefanao ny fahatejeranao mirehitra izay mandevona azy toy ny mololo. Ary ny fofonay ny vavoronao no nanangonanao ny rano. Ny vongovongo toy ny atotan-javatra ny rano marina.
nandro teo ivony ranomasina teo avoan'ny ranomasina ny lalina hoy ny fahavalo anenjika atratra izara babo ka anao izay sitraky ny foko aminy hotsoahako ny sabatro ka hamongotra azy ny tanako ny fofonainao no nysofanao dia nanarona azy ny ranomasina ny lentika tahaka ny firaka tao amin'ny rano mahery izy Jehova iza moa ny tahaka anao amin'ny Andriamanitra iza moa ny tahaka anao izay ankalazaina amin'ny fahamasina teraina amin'ny fahatahorana mpanao fahagagana na indrotra ny tananao ankavanana dia nitelina ireo ny tany tarihinao amin'ny famondramponao ny firenena izay navotanao ka entinao amin'ny herinao ho any amin'ny firenenao masina izy mandre ny firenena karaiky tahotra ovitra ny mahazo ny mponina ny Filistia torakovitra ny loham-pirenena Edoma azo kororo ny lehilahy mahery ny Moaba reraka amin'ny fonjy rehetra monina ny Kanana mahazo azy ny tahotra sy ny ovitra noho ny alehibe ny sandrinao dia mangina tahaka ny vato izy mandra-pandalo ny olonao Jehova mandra-pandalo ny olonao izay navotanao dia ampiditra azy ianao ka amponina azy eo amin'ny tendrombohitra ny lovanao ao amin'ny fitoerana nataonao hitoeranao Jehova dia ao amin'ny fitoerana masina naory ny tananao tompo Jehova anjaka mandrakizay dory faniditra teo amin'ny ranomasina ny soavalony Farao sy ny kalesy ary mpitaingo soavalony ary Jehova nampikatona ny ranomasina taminy fa ny zanak'Israely kosa dia nandeha tamin'ny tany maina teo avoan'ny ranomasina ary Miriam mampamina ny vavy anabaviny Arona dia nitondra ny aponga tapaka teny an-tanany ary nivoaka nanaraka azy ny vehivavy rehetra nitondra ny aponga tapaka namaly ireo hoe mirao any Jehova fa avo indrindra izy ny soavaly sy ny mpitaingina azy na riny ao amin'ny ranomasina. Haleluya, amen. If I need a
yana utakakazaistinku fatsara lutsara yana ulipinuna makoluzakuala sinozana atsimadiritori anizao tutumiza niantso an Jehovah tamin'ny fahoriako aho dia namaly ahy izy. Tao anatin'ny fiainantsika tanoho ny talainako dia niaino ny feoko ianao fa efa natsiponao tany amin'ny lalina dia tao amin'ny ranomasina ka voasavotry ny rika nanarina ny alon-dranonao sy ny onjanao rehetra dia hoy izy voaroka tsy eo anatrihanao aho nefa mbola nanatrika ny tempolinao masina ihany. Ny rano nanarona hatramin'ny aiko, ny lalina nametsy aho manodidina, ny zava-maniry any an-dranomasina nisingotra manodidina ny lohako. Tafalatsaka tany amin'ny fanambanin'ny tendrombohitra, nihidiny tany nanidy ahy mandrakizay, nefa nampiakatra ny aiko avy tao andavaka ianao Jehovah Andriamanitro. Raha leraka tao anatiko ny fanahiko, dia nahatsiaro an Jehovah ka tonga tao aminao ny fivavako. Dia tao amin'ny tempolinao masina izay mivavaka amin'ny sampy dia mahafoy izay mpamindra fo aminy. Fa izaho dia feo midera no entiko mamono zavatra atao fanatitra ao anao. Ary izay nivoadiko dia efaiko. Any Jehovah ny famonjena. Amen. Misaotranao izay Jehovah Andriamanitra. Tena misaotranao tokoa izay Andriamanitra satria na dia ny fiainonao ny vavaka isan'andro Jehovah Andriamanitra. Iza moa izay no ianonao vavaka Tompo. Tena marina tokoa izany fa tany anatin'ny lalina no entosonao anay, tany ny tadiavanay anao ary dia henonao ny antsoantsonay Jehovah Andriamanitra. Naninjitra ny tananao ianao dia namonjy anay ianao Jesosy. Ankasitraka anao izay satria tena tsara ianao. Mideranao izay satria tena mpamonjy ianao. Halleluja. Misaotra anao izay Jehovah Andriamanitra. Mankalaza ny anaranao izay Jesosy. Manome voninahitra ny anaranao izay androany. Iza moa izay no mendrika ho valiana. Iza no mendrika ho enoina Jehovah Andriamanitra. Moa ve tsy mpanota? Moa ve Andriamanitra tsy tsinona Jehovah Andriamanitra? Fa dia no tiavinao, no tolonanao fitiavana. Ary fitiavana tsy hitanay tany amin'izay rehetra nalehanay mihitsy nomenao anay Jehovah Andriamanitra. Misaotra anao izay fa tena tsara ianao. Ankasitraka anao izay Andriamanitra. Tamin'ny fotoana izay nafahanay niaraka teto androany tato anatin'ny fandarana misy andrata Jesosy. Ianao any ametraka anay tsirairay avy reto. Jehovah Andriamanitra, ho fanaka fitondranay ny anaranao ka hideranao anaiza anaiza Jesosy. Atao feoambavanay mandrakariva tokoa ny fiderananao amin'ny fotoana rehetra
amin'ny andro reherehetra amin'izay rehetra mety lalovanay Jesosy dia ho eo ambavanay foana izany satria zany Andriamanitra no sitraponao na dia misy zavatra indraindray lalovanay Jesosy io tsy zava-dehibe aminay ny hitaraina sy monomonina aminao fa ny zava-dehibe aminay dia ny hanome voninahitra anao satria Andriamanitra tena mijery izay mahasoa anay ianao. Misaotra anao izay Jehovah Andriamanitra, misandraha teto foana ny anaranao, ny toy ny fotoana eto apetraka eo am-pelantananao Jesosy. Misaotra anao ny amin'ny olona rehetra izay tonga teto androany, misy matoky ahafahana hisy fisandratana sy fiderana niakatra tany anatin'ny tokantrano tany androany Jesosy malala. Ary tonga eo anatrehanao reny tahaka ny anitra manimpofona, tonga eo amin'ny vilia volamena, tonga eo anoloanao Jehovah Andriamanitra, ankasitrahanao Jehovah Andriamanitra rainay tsara indrindra. Misaotra ny amin'ny zavatra rehetra. Alleluia. Amen. Izay ny fotoanantsika teto ry havana malala. Hira anankiray farany hidirantsika ao anatin'ny fandarana vavaka fiambenana. Mitoy ny fandarantsika tsy miala eto sika androany raha tsy feno. Hira anankiray farany anaovako velomanareo amin'ny herin'indray tsika miaraka eto raha tsy tonga ny amin'ny raha ao lanitra Jesosy voninahitra n'Andriamanitra irery ihany. Alleluia. Amen.
vavaka fiambenana vavaka fiambenana arainao alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy andramika izaho aky radio vavaka fiambenana vavaka fiambenana apokalipsy 1:20 ny andininy faharoa ary nahita aho fa indro ny tanàna masina ny jerosalema vaovao nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra voaolana tahaka ny ampakarina efa miaina eo amin'ny vadiny vavaka fiambenana vavaka fiambenana arainao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy andramboka izaho aky radio vavaka fiambenana vavaka fiambenana vavaka fiambenana vavaka fiambenana arainao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy andramboka izaho aky radio vavaka fiambenana vavaka fiambenana apokalipsy 1:20 ny andininy faharoa ary nahita aho fa indro ny tanàna masina ny jerosalema vaovao nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra voaolana tahaka ny ampakarina efa miaina eo amin'ny vadiny vavaka fiambenana vavaka fiambenana arainao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy andramboka izaho aky radio vavaka fiambenana vavaka fiambenana vavaka halleloia amin'ny fifanina lehibe indray lasana bavanalo miaona amintsika amin'izao fotoanano izao fa nybe ndray tena koa miaona aminao eto androany anatin'izao fandarantsika vavaka fiambenana zay raha no fandarana andramboka izao ny aky radio ny mpikambana anatin'ny groupe zay maresy dia falibe ny tena ko miaona aminao eto androany ary dia matoky sy miny fa efampahireto indraytsika amin'ity androany ity dia ny tanan'Andriamanitra ny kasika atsika rehetrarehetra halleloia misaotra mampionytsika tanatin'izay fotoana izay zay nafahana nianoka tanatin'ny fiderana dia isorona an'Andriamanitra ny zavatra rehetra misaotra mampionytsika dia mampahery anao amin'ny asan'Andriamanitra izay ataonao ny tompony ombantsika tsirairay avy mialohan'ny zavatra rehetra aloha dia andolontsika hivavaka mba hametraka ty fotoana ty eo am-pilatanan'Andriamanitra mety misy aminareo ngambany tsy hoe misy fa nareo rehetrarehetra mbola tsisy narabaiko dia miarabantsika rehetra zay tonga miaraka aminay eto androany dia ny tanan'Andriamanitra ny ikasika atsika tsirairay avy ampahirantsika anatin'ny tenin'Andriamanitra izay venontsika iny tompo makadaka Andoandry Razanazo Sylvie Lovlitina Rodine Marie Mario Elalio Rala Alliance l'Apostole Felinarakoto Azasika Patitsi nareo rehetra zay tratrantso dia tahiny tompo isika menakavy ary dia tonga soa dia tanany tompony ho amintsika rehetra rehetra halleloia dia andolohantsika aloha zavatra rehetra andolontsika hivavaka ametraka amin'ny fotoana am-pelatanan'Andriamanitra dia avy eo hihaino izy tsika dia avetsika todiditra avy hatrany amin'ny tenin'Andriamanitra ko andao ary ampandrosotsika aloha ny zokontsika Felinarakoto hivavaka ametraka amin'ny fotoana am-pelatanan'Andriamanitra teny tompo namba Felinarakoto anao ny fitenenana tahiny tompo fampitera dia tahiny tompotsika rehetra hivavaka tika nefa tsy zao fotoana izao pelatanan'Andriamanitra Andriamanitra rainay tsara ino mbola misaotra tsy manome voninahitra anay zay tratrizao alina izao misaotra Jesosy tamin'ny zavatra rehetra misaotra tamin'ny fiverahana sy ny fisandrantana dia natokotsy ny mpanomponao teo ianao anie Jesosy mandry avy zato hoe ny voretra anatiny ny ary zay rehetra voaninitsy fay avy dia ianao koa ny fanamasina hoe takairy an'izao ndray fotoana Jesosy zay ianao vavaka fiambenana izao mbola magataka ny fanamasinao zay angatitra ny fotoana rehetra rehetra Jesosy manomboka
any amin'ny pastera jesosy ny fitaovana ampiasaina rehetrarehetra ka nytokatrano tsirairay avy izay mandray izao bavaka fiambenany izao dia namanety toko a mandraka mafana masina ny fitaovana rehetra ampiasaina mba tsy tapatapaka fa tafita any amin'ny tsirairay avy ndray miafaka sy mivavaka izay asandratreto androany dia tokanao koa amin'ireo mpanomponao izay manaiky fitaovana indray tamin'ny tsiromanoty ao ny tenin'Andriamanitra izay mitondra ny tenin'Andriamanitra ianao hoe tompamaky an'izany mpanomponao izany ao pastera izay amela benaka ny teninao Andriamanitra ianao koa nametraka ny teny ao ambavany pastera ary nyfanamasinao andrafitra azy Jesosy mba azony mizara zany tenin'Andriamanitra izany dia ao koa Jesosy mivavaka ho an'ny firenena dia tena ilailay tokoa amin'izao fotoana izao izany mivavaka izany dia ianao koa nikasika ny fon'ny mpanomponao izay tombo izany mametraka izany tombavaka izany ho an'ny firenena dia mba hamindra fo amin'izany firenena izany ianao dia jerenao koa ireo vahoakanao izay nofidianao andray maneran-tany izay andray izao afaka izao ny lalan'izao tantely izao Jesosy ianao aneny amin'ny fanamasina azoky izao mandray izany tenin'Andriamanitra izany Jesosy fa tsy andany fotsiny ihany fa tena hipritra ary arina fotsaika ao an'izay avy dia terizy koa izay namanay dia mbola tiandray vao afatra izao ianao ny andavina programa mbola azory mijery amin'izao fotoam-bavaka izao Jesosy mivoninahitra ho anao rehery any Alleluia amen. Alleluia makasitraka indrindra ny zoky fianarakotsika tao anatin'izay vavaka izay nentiny tamintsika teto izay Andriamanitra manakaripasoavina ane zoky fianarakoto amaly fitianao tamin'ny asan'Andriamanitra izay vitanao teto tamin'ity androanytika dia mahereza hatrany isika tsirairay avy ny tompo soameva Kodaleoni Adrasika Patitry Bartel Mami Erikaraka tainy Jesosy Anova Rosen Alleluia io koa Anova Rosen fa tonga eto Kodanela Anova Rosen moa ny Mayotte dia anadany zandry ny ranabavitsika Roseminao an'izay tsy mahalala tonga soa Anova Rosen Marijo Selina Rosemina Itodraonso Andoandrivo Ambiazana Fitahina Angelina Rodriguez tonga soa daholo Alleluia mahafinaritra be mahita anareo rehetrarehetra tonga eto farobe foana izay mahita anareo alohatsika andao moa dia zahako ihany mitondra tenin'Andriamanitra amintsika eto Alleluia ka dia andao alohatsika no hira anankiray aorina ntiritsitsika dia hitsavatra any amin'ny tenin'Andriamanitra zany hoe anatin'ny tiritsy any makatoerana tsara maka baiboly fa dia hitra amin'ny tenin'Andriamanitra isika aoriana nitira ity Alleluia ka dia menofinaritra ary aloha isika rehetrarehetra Jesosy raha nanao zavatra ho antsika dia tsy mba nila valiny izy tsy mba nila tambony ny zavatra nangatahany amintsika fotsiny mba handrandray dia zao mba hoe ny zavatra nataony dia nitanjo ny zavatra nataony Jesosy dia nihatonga antsika ny an-danitra daholo na ny fampianarana nataony na ny fahagagana nataony na ny fanasitranana izay nataony antsika na ny fananarany ny zavatra rehetrarehetra hatramin'ny fahafatesany teo ambony azo fijaliana ny mbola ny akarany any an-danitra mboatra fitoerana ao antsika dia mbola ny atongavantsika any an-danitra daholo zany rehetrarehetra izany ary havana malala entokorana vavina fantainy lalan'irina marina tiana Alleluia faly be mahita anareo felana rakoto Erikaraka Angelina Diamant azo lazany hoe tsisy atakalo anareo Alleluia razana Monika zanaka trano daholo Lovlitina tsisy atakalo anareo fa dia mahafinaritra tiana be nareo tia atsika Jesosy rehefa atsika no tiry ity dia orina tiry ity hitsavatra any amin'ny tenin'Andriamanitra isika rehetrarehetra Alleluia entokoa iama rantanila Marisy Arlina tonga soa daholo menofinaritra daholo ahatra Pura
Alleloia, natolony tampitiavany zany a zay rehetra nataony taminao a dia tafantary fa nataony Jesosy a ampitiavana be a tsy nisy nanenenany a tsy nisy narahany alahelo a tsy nisy narahany latsalatsa fa nataony tampitiavana. Hainao moa zany hoe manome zavatra ampitiavana tsy arahanao nininy tsy arahanao teny nininy fa tena ataonao ampitiavana. Zany nataony Jesosy tamin'ny fiainantsika. Tany tompo raha avaka nanahy mbola sanabeko tsy amboarany elona tojo Jesosy mandrakizay fa tonga ve tojo Andrelina Suzel Erika Raka Njianjafy ny asina tonga koa raha ny asina tahiny tompo daholo tsika rehetrarehetra. Halleloia, daholo tsika hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra. Raha-pitso moa tsika miarabantsika rehetra aloha voalohany indrindra natratra nyity enim-bolana faharoa tapany faharoa amin'ny taona izay rehetra tsy vitanao tamin'iny taona voalohany tapany voalohany iny a Andriamanitra nampy anao hanateraka an'izay tsy vitanao a. Miara mandeha aminao izy a
dia araka natateraka aminao a izay mo rahalahatosy mbola lay say maloha fa rahalahy Jonathan nefa lasan'ody marina tokoa zany fa mifamaty. Halleloia. Miarabantsika zava-dehibe navita ny enimbolana voalohany hiditra amin'ny enimbolana faharoa tsika dia aventsika nampitra ny toana ny enimbolana voalohany iny tsika nafinaritra voalohany no nateraka ny réveillon tsika zay ny hetsika nataotsika dia efa nisy fifadikana nataotsika dia tany Madagasikara tsika raha ny tompoko natateraka vavaka tendrombohitra ary tamin'ity taona enimbolana voalohany tsika natateraka ny Paska dia ny Pentecoste. Alléluia. Ny mbola 22 heures mahery rahalahy Jonathan vao tonga Vasoa rahalahy Jonathan avy taty aminay mory zareo dia mbola nandeha nakany amin'ny Ranabavy ny Saint-Malo. Alléluia. Dia zay vao mody any Allemagne. Ny tapany faharoa kosa afaka manampy anahy koa mampiona raha misy tadidiny mampiona anatin'ny tapany faharoa iny avy ny zavatra mety hitantsika hoe mba miavaka fotoana miavaka ataotsika anisan'ny ngeza amin'izany zafady mba fankalazantsika isaky ny 1er octobre tsika dia mankalaza ny anniversaire ny Aki Radio. Alléluia. Dia amin'ity taona ity izy dia feno 5 taona feno 5 taona feno 5 taona amin'ity volana octobre ity ny Aki Radio. Zany indray zany zao mba tanjitsika manaraka ao anatin'izany mbola mety ao anatin'ny tenimbolana faharoa ity tsika mety mbola indrotsika anatateraka fifadikanana. Ny fifadikanana voalohany dia rehefa aorinantsika mandeha vacances tsika avy mandeha vacances iny tsika moa isa-taona dia mijanona kely tapabolana eo ny fandaharana rehefa volana août rehefa volana aogositra. Alléluia. Dia dia avy nakany amin'ny Ranabavy Erika koa rahalahy tojo tena voatetiny zareo taty aminay tany amin'ny Someva any amin'ny Erika. Alléluia. Efa tonga any veona efa tonga venareo izy Ranabavy Erika rahalahy tojo. Alléluia. Dia anatateraka tsika fifadikanana ny voalohany ho tanterahantsika dia matetika tsika rehefa ohatran'io dia rehefa vita vacances andeha hiditra amin'ny falifaly andeha hiatrika ny fidiram-pianatra sy ny sisa dia manao fifadikanana 3 andro. Dia aorian'izay tsika natotosany 5 taona ny Aki Radio. Dia avy eo indray tsika akaiky ny faraparan'ny taona indray tsika isaky ny fataotsika isaky ny volana Desambra. Vao manomboka ny volana Desambra tsy miandry faran'ny volana tsika voakasitraka fa tonga dia hanao fifadikanantsika na ilay alim-bavaka fataotsika alim-bavaka fakasitrahana. Zany zany mbola programantsika amin'ny tapataona faharoa ity. Alléluia. Fikasana moa ny antsika fa Andriamanitra nangatahantsika atotosa zany rehetrarehetra zany fa zany ny fikasana. Raha mbola tahin'ny tompoka velonena soma tsara raha mbola sy tonga any amin'ny raha an-lanitra Jesosy. Halleluia. Zay ny amin'iny fa dia tahin'ny tompontsika menakavy inako moa filazana mety mahazo lazaina raha-piso dia manasa anareo hiary hitandrina sabata aminay indray misy sabata moa tsika mitandrina sabata foana raha-piso dia fandraisana fanasan'ny tompo satria sabata voalohany amin'ny volana dia araka aminay ianareo izay maniry anaraka commencement iaraka aminay ao anaty zoma tsara fantatreo fa rehefa vita reny fotoam-bavaka irahantsika rehetrarehetra zay mbola miaraka latra amin'ny alina be zay mbola miara miperan'Andriamanitra mifampahery mifampivavaka ao anaty zoma mba te araka aminay dia mampidira zoma dia mba handramy indray mandeha zany hoe mba miaraka aminay manomboka amin'ny amin'ny folo sasany maraina amin'ny 1 eo tapitra le fandaran'izy amin'ny rahalahy le commencement akesy fampitinana toriteny dia miditra amin'ny zoma isika manao commencement. Raha-pitso moa dia rahalahy Jonathan mbola andalana izy andalana andeha ody izy dia tsy afaka manao ny commencement akesy fa ny tena kokosa ny solo tena azy raha-pitso za zany nitarika commencement akesy tarika hira sy fidirana raha-pitso maraina dia tibiasa ny ekipa atao amin'ny groupe Semarisy satria rahalahy tojo koa mbola en déplacement mbola tsy afaka manao famitinana toriteny dia ny ekizy atao amin'ny groupe Semarisy no hanao famitinana ny toriteny raha-pitso. Halleluia. Zay ary no ele doara isika ny ten'Andriamanitra ao amin'ny boky ny Marika efa vakitsika teo ihany ity fa nisy taona nitorian'izy ity ihany tsika na zany mampony efa samy ohatrany efa nitorian'ity teny ity fa masoantsika ny teny averina ary misy lesona hafa ndraiky koa sotomontsika ao anatin'izany.
amin'ny filazantsara marika toko fahavalo andiny faharoa amby roapolo hatramin'ny fa enina amby roapolo no vakiako amin'ny anaran'i Jesosy. Alleloia. Marika toko fahavalo andiny faharoa amby roapolo ka hatramin'ny fa enina amby roapolo no vakiako amin'ny anaran'i Jesosy. Ny soramady dia nampaharatany Jesosy ny lehilahy jamba anankiray tao Betsaida. Anaran'i Jesosy. Ary tonga tany Betsaida izy ary nisy nitondra lehilahy jamba teo amin'i Jesosy ka nangataka taminy mba hanendry ilay jamba. Ndiny telo amby roapolo. Ary nitantana ilay jamba izy ka nitondra azy teny ivelan'ny tanàna. Ary efa noro rano ny masony dia napetrany taminy tanany. Dia nanontaniany hoe mahita zavatra va ianao? Dia niandrandra lehilahy ka nanao hoe mahita olona fa atao azo ny fijeriko azy sady mamindra. Dia napetrany tamin'ny masony iray ny tanany. Dia nipanjana lehilahy ka nahita tsara. Ary hitany miharihary nisy zavatra rehetra. Ary Jesosy napody azy ho any an-tranony ka nanao hoe aza makao an-tanàna. Halleloia. Amen. Apiratra jamba zany Jesosy teto. Nisy olona nitondra jamba tsy mahita ninina moa zany jamba zany. Tsy mahita akory na dia izay hitondrana azy ary. Tsy mahita akory na dia Jesosy hitondra azy izy io. Reny fotsiny zany Jesosy zany fa tsy ary mbola hitany. Halleluia. Dia ty lehilahy ty azy sambatra satria mino izy na dia tsy nahita azy. Tsy hitany kory izay endriky Jesosy. Fa nino izy fa nasitrana azy Jesosy. Misy dingana nataon'i Jesosy eto ravana rehefa nampahiratra n'ity jambo ity izy. Mahavariana ny zavatra nitranga teto satria Jesosy isan'andro rehefa manao zavatra indray mandeha tsy miverina dia mamitra tanana izy dia sitrana amin'ny marary. Atao amin'ny fandrinanao tonga dia tsy olona mpitringatringa akory mibata an'iny fandrina, tonga dia olona mitsangana tsara ara-dalàna. Rehefa hoe maty natsangana dia tonga dia velona ny inga fa tsy ohatra mbola mitoratorana. Na mitindray mitoraka ity dia izao ohatra nisy fihetsiketsehana nataon'i Jesosy. Ny fihetsiketsehana nataon'i Jesosy dia izao nentina teo aminy aloha ilay jamba. Izy zany niditra tao Betsaida izy. Dia rehefa niditra tao Betsaida izy dia nentina teo aminy ilay jamba. Dia nahavariana fa mbola tsy nisitrahan'i Jesosy aloha iny olona iny. Ohatran'ny hoe tazominy teo fotsiny aloha ny tanany sao dia lasa. Feno olona angeravana tamin'izany. Ohatran'ny Jesosy isaky ny tonga amin'ny tanana iray feno olona mifanetiety. Feno olona maro be teo. Dia nentina teo aminy ilay jamba. Dia akevitry ny ohatr' izao zany ny zavatra nitranga hoe nentina teo amin'ny fotsofotsiny ilay jamba. Dia mbola misy olona miresaka aminy. Ay nareo anina, inona io? Ay, za Jesosy ohatr'izao marary ny mpanompoka izao tonga teo daholo. Fa ilay jamba nitazominy teo fotsiny aloha ny tanany, ohatran'ny hoe nitantanany teo fotsiny aloha. Mbola tsy nataony inona, nitazominy teo fotsiny aloha. Avy eo amin'izay no nilefilefy amin'izay ny olona niteniteny resadresaka taminy teo, nanodidina anazy teo. Dia tsy mbola nitodika tamin'ilay jamba izy nanasitrana. Fa nidingana voalohany tena nety nivoaka ny tanàna aloha ity jamba ity. Hitanareo ohatran'ireny hoe andeha hifantoka amina zavatra anankiray. Hoe misy zavatra zany hoe tena famaofao. Ny olona eo famaofao fa ity ity olona ray ity. Tiany Jesosy amin'ny karana fotoana anankiray ary mila tena hoe tena concentré be mihitsy Jesosy amin'ny olona io. Tena mila mihitsy zany Jesosy hoe se concentré amina zavatra anankiray, amina olona anankiray. Dia tsy mivitainy inge avana teneniko anareo fa nisan'ilay vehivavy nge narary ny tsy andom 20 taona. Vehivavy nge avana tsy nahitan'i Jesosy kory. Mikasika fotsiny, mikasika. Na dia nisomotra avy avin-dambany ary izy dia nikasika avy any ariana fotsiny dia sitrana. Teo nge avana betsaka ny olona ohatr' izany. Mety misy olona zao ohatran'ireny misy fotoana isika mahita ohatra hoe misy pastera anankiray dia feno mpino be dia be eo dia mametra tany tsy mila mivavakela be izy. Zany mitsotra nanao amin'ny anaran'i Jesosy ohatra amin'ny olona.
fa sady mijery caméra any izy ohatrany hoe milohan'olo reny dia vita de misy olona mety sitrana am'ireny mety misy olona tsafotro avy be loatra le olona de fa taotro atao lohan'le olona ao vita ao zay ka jesosy ngarabana rehefa miona amin'ny olona rehefa tonga amina tanàna ray possible zany mihitsy ny nataony jesosy halleloia rahalahy Jonatana fa tonga so rahalahy Jonatana efa tonga halleloia tovy mihitsy fanontaniana mivady efa tonga ve hitanareo misy olona be deaibe teo ary tsisy olona miona am' jesosy zany ka tsy te ho sitranina sy tsy te hiresaka sy tsy te ho anaovana fahagagana tsy misy zany ny olona rehetra tonga eo am' jesosy ny fariseho ihany ny te hijery zavatra hafa fa ny olona rehetra zay tonga eo dia miandrandra zavatra daholo misy te ho sitranao misy inonao dia te ho voky misy enjehan'ny olona ao misy tedavin'olona toraham-bato ao misy zavatra be deaibe tonga eo am' jesosy eo daholo ary samy miteny tsisy an'izany mihitsy taloha hoe eo jesosy dia misy miray mandamy tena tsirairay izy avy ny teny misoratra anarina zay teny tsisy an'izany samy miteny ary jesosy dia mahavariana sy mahagaga fa tena Andriamanitra izy enony daholo zay miteny hoe na le jambakely avany ary ty hoe jambakely anaty olona be deaibe ao no miteny jesosy anaty Davida ao mamindrafo amiko misy feon'olona maro jesosy asitranony zanako jesosy asitranony mpanoko jesosy zao jesosy fa any ambadika any misy feo fa enony jesosy enony jesosy daholo ngetrika mivavaka reo tsika rehetra zao rehefa marainana rehefa andeha atory fa samy mivavaka daholo raha pitso atsika anaty commencement samy mivavaka eo daholo fa mahavariana samy enony jesosy daholo enony daholo enony ianao enony ahako fa zao tamiko ty ndray mitoraka ity sady mieno ny hafa ihany izy fa tsy hoe tsy mieno efa any ambory zany mety any am'zalatojo toavasoa zany fa izao vita daholo ny en'ny olona rehetrarehetra ity jamba ity nitazomin'i jesosy teo za mily fa tena nitazomin'i jesosy misy tany sao de very so tafakitsaka tampoka inge jamby ary ny olona koa mety nanatitra azy teo de lasa hoe vita ny anjaranay mitondra anao teo ny anjaranay nitolona ny karamaindro hoe ty atero am' jesosy fotsiny de inona koa ny asanay vita nareo tonga am' jesosy ndana fa milamany amin'io de nitazomin'i jesosy teo sady miresaka amin'ny olona zao mety manasitranao lava zao fa le jamba mbola tsy natao ninina fa nitazominy teo fotsiny aloha le nitazominy teo fotsiny tsy ho sitraniny mety nisy tonga de nandray fanasitranana zao to de lasa nody ijamba mbola miandry rehefa ianao zay ny mbola miandry de ny azo foana mba teny amiko amin'olo rehefa misakafotsika any amin'ireny restaurant reny de samy mandefa commande daholo ny olona mahavariana misy olona tonga tarinanao micommande ny azo tonga aloha ianao mbola tsy tonga aiza ihany arozy ianao ka ny anao le fikarakarana an'le anao nge tena mety sy hafa mihitsy mila fotoana kokoa fikarakarana ianao nge commande zavatra tsara nohona io olona io zay maika any anazy maika izy de zay mety zay moramora taona zay mora vita taona nohaniny tsy hainao zay nalen'izy olo iny na crudité fotsiny voatabisy tongolo sy vinaigre de nasiana salady de vita ny ianao mbola mila am'le karakaraina ianao le mbola ampiandrasiny io manana finoana fa te hifantoka aminao jesosy te hifantoka manokana aminao jesosy aza malahelo hoe aiza ihany ary ny anay tsy misy olona tonga eo am' jesosy zany ka miala maina ry avako malala koa hoe izy mba tonga teo ihany de nodimaina mbola tsy nisitraniny halleloia mbola tsy nisitraniny fa mbola nataviny mbola nampiandrasiny mbola nitazominy teo lasalasa lefilefy am'izay ny olona
inona am'izay nataony dia nitatana an'le jambo izy ka mitondra azy tany ivelan'ny tanàna. Tsy nisitranony teo. Mahavariana ngery havana ny fomba fiasan'i Jesosy ary mahavariana fa io Jesosy tsy mandeha amina fahazarana izany hoe zao izy zavatra efa fanao dia iny ny atao, fa isaky ny olona ray fomba fiasa ray. Ka anankiray dia traitement anankiray. Tsy misy mihitsy hoe fomba fitsaboana vaobe ina marareo ta dia mananga daholy tazo ao ary miandro eo daholy dia mamoaka ina fa nafotazotsika taromo ny vakinina dia mamoaka ny vakinina roa kilao zarena amin'ny roa ndany zareo daholo fa marary mitazo daholo dia samy vita. Isaky ny olona ray fatarina ny aretiny dia ny fomba nasitranana azy hafa daholo. Ary ina samy marary andoha ary ny aretina andoha io tsy mitovy. Raha marary ny eto amin'ny andohana eto, eto amin'ny ambonimasona eto dia mety sinusite ohatra. Marary ny atao amin'ny faratoka ao ato mety tension ohatra. Marary atao tampon-doha mety adi-tsaina ohatra. Marary ety amin'ny loha ety mety efa donitra izany tsy fantatra. Marary eto sinusite, marary eto mety tsy fantatra na dia ny lohanao aza amin'ny marary. Mety aretin-dro samy hafa eo. Ary Jesosy rehefa mandray olona, mandray atsika ireo, tsika mety mieritreritra samy mitovy ihany ny aretina. Amin'ny Jesosy io tsy mitovy. Samy misy manana ny samy hafa azy io. Zay mihitsy ny lina tena miasa sur mesure Jesosy. Sur mesure mihitsy. Tany ohatra andreniny ohatra hoe mampanjaitra akanjo dia tena akanjonao. Atao rehefa misy varotra akanjo eto ampiasana anay dia efa fantany anahako ny taihako. Ny taihako dia izao ny zany soroko somary mivelabelatra satria zao olona pilomano taloha. Dia ny soroko zany somary mivelabelatra. Dia tamin'izany mbola nahihy mbola nahihy fa tsy ohatr' izao. Dia 40 ny efa sur mesure mihitsy ny aro. Za tsy nividy loboka hoe 40 ny taihako zany. Raha 40 dia aty mety tsara fa aty somary malalaka. Faran'izay tsy tiako ny any no manao lobaka manao kravaty io ka malaladalaka ny col. Fa ny raha 38 ilay dia ny tenda mety fa aty somary miantona ny tanana. Dia efa sur mesure mihitsy ny anary. Fa za ako mikomandy anazy dia fantany hoe 38-40. 38 ny col, 40 ny soroka. Alleluia. Dia ohatr'izay mihitsy. Elany eo na inidonika. Ohatr'izay zany ny zavatra tiako hazavaina anareo. Ity lehilahy ity tsy nataon'i Jesosy hoe mandehana fa sitrany ianao. Ahoana izy Jesosy hoe ao fa hojereko akaiky ny mombanao. Amen. Ary fanasitranana izy io dia tsy tiany Jesosy atao eo am-pahabemasoko. Alleluia. Tsy tiany Jesosy natao teo am-pahabemasoko. Ny zavatra nataon'i Jesosy dia izao nitantaniny. Raha ilay nitazominy teo any tanany dia nitantaniny amin'izay ilay jamba. Voalohany dinga nataon'i Jesosy izany dia izao ny manavaka aloha. Alleluia. Nahavahany aloha hoe ity misy anaovako azy. Mety nisy jamba hafa angetao havany fa io jamba io navahany Jesosy. Misy problème zay dia Jesosy tsy mba manavakavaka ozy izy nefa Jesosy manavaka. Alleluia. Manavakavaka izany manavakavaka zany moa da zany fa nefa koa izy manavaka. Misy anankiray atokany, misy ray avahany. Dia navahany. Izay aloha ny dinga nataony voalohany. Faharoa dia nitantaniny amin'izay. Tantanan'izy rery tsy nitantana olona 10 na 20 Jesosy na 50 ary narary teo
tsisy ny tantanany reny fa reny mety nahazo fanasitanana dia lasa nody fa ty lehilahy ray ity ho Jesosy hoe ifantohako ianao, ifantohako ianao. Sambatra nge rava nyty jambo ty sambatra nge rava nyty jambo ty hoe Jesosy zao mihitsy ifantoka aminao, ianao rery ifantohan'ilay mpanjaka ny mpanjaka le tompony tompo. Raha tonga ny fotoana ohatr'izany tsy mampaniana reny jamba ry havana malala. Raha ny fahajabako ny atonga n Jesosy tsy ifantoka amiko izay olona tsy mendrika ity dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe ny fahalemeko no fahatanjahako ozy izy Paoly. Alao amalemo ozy izy Paoly. Alleloia. Satria le fahalemeko io natonga inona? Natonga ny heriny, natonga n'Andriamanitra ifantoka amiko. Dia natonga n'Andriamanitra amehany heriny. Alleloia. Raha io fahajambako na fahalemeko io natonga n Jesosy hitantana ifantoka amiko dia nalaoko indray nalemby, nalaoko indray nanana fahalemena, nalaoko indray jamba ry havana malala. Betsaka ny mahiratra tao tsy mifantoka tamin'i Jesosy. Io problemanao io io fahajambanao io olana mahazo anao io aza tao mankivy ianao. Paoly zavana dia miteny amin'ny olona mihitsy andao hifaly andao hifaly amin'ny fahalemena, andao hifaly amin'ny problème antsika ireo, fa ireo problème antsika ireo eny atonga n'Andriamanitra ifantoka amintsika revana. Misy olona nahiratra teo fa ifantoka amin'ny mahiratra ahoana moa Jesosy. Inona moa ny ifantohan'i Jesosy amin'ny mahiratra izay mahita ny lalana tokony alehany? Jesosy fe hitantana olona mahita lalana, fa Jesosy hitantana olona tsy mahita lalana. Tsy problème ny jambo raha eo Jesosy. Tsy problème ny jambo raha entina makeo amin'ny Jesosy ianao. Ary amin'izay fotoana izay aza mahajambo anao tsony ny jerenao, fa Jesosy ilay hitantana anao hifantoka amin'ny fiainanao. Ampainy anao androany, inona ny problème anao? Problème io raha tsy nentina teo amin'ny Jesosy ianao. Fa tsy problème io, tsy problème tsony ny anaran'io, satria eo Jesosy hifantoka aminao amin'izay. Alleluia. Dia izao ny zavatra nataony, nitantana an'ilay jambo izy dia nitondra azy teny ivelan'ny tanàna, iresaka mangingina, iresaka tête à tête, anao tête à tête, iresaka tsy ambaratelo. Izy Jesosy rery amin'izay, tsy teo intsony ny mpanatitra azy, tsy teo ny vahoaka. Anomboka hanana inona zany? Anomboka hanana intimité miaraka amin'i Jesosy. Anomboka hanana fifandraisana akaiky irery amin'ny Jesosy. Mivoaka ivelan-tany zany hoe natinoana, atambata, eto jamba, io jamba izy mitondra ny teo, eto maninona mitatazomin'i Jesosy, ato tsy mba sitranina le izy fa zana amin'izany. Mpajamba ihany akaiky Jesosy dia jerety izy tsy mbola sitrana any. Ilaina ny mivoaka ny tanàna. Netiny Jesosy mivoaka ny tanàna io lehilahy io. Jesosy hifantoka aminy, fa io lehilahy io koa tiany Jesosy hifantoka aminy. Tête à tête ry havana malala. Tsisy idirana izany izy. Io problème anao io tsisy idirana izany izy io. Io olanao io tsisy idirana izany izy io. Io ady lalovanao io tsisy idirana izany izy io. Ianao tsy maintsy entin'i Jesosy mivoaka miala eo ianao mba hahatonga anao hifantoka. Ianao sy ny problème anao na firy taona hiaraka hifantoka amin'i Jesosy rery. Ary ho hitanao ny ifantohany aminao sy hanasitranany an'io fahajambana mahazo anao io. Nety nivoaka ny tanàna lehilahy, nitantaniny aloha, tantana anao amin'ny tanana kavanan'ny fahamarinaka ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Za matahotra na merikerika foana
za mitatranao amin'ny tanakavana ny fahamarinako sandroko mahery ny itondrako tantanako anao da taniny amin'izay ijamby io dia nitondra azy teny ivelan'ny tanàna miala n'izao tontolo izao ananan Jesosy projet maty-paiko io lehilahy io ny zavatra dikan'izany dia izao manomboka natokany ho amasininy ataony ho avahany ny ten'Andriamanitra hoe atokany ho ahy arona atokany ho anahy ho atokany Jesosy io jamba io tsy mitohy amin'ireo jamba rehetrarehetra ao ireo io fa jamba miavaka dia nentiny voaka teny ivelan'ny tanàna ary rehefa mivoaka teny ivelan'ny tanàna dia sahiry nitabatabany'izao tontolo izao tsony sahiry nipetipetiny izao tontolo izao tsony nanomboka nisy solona teo amin'ny fiarahamonina izy Jesosy rehefa hifantoka aminao dia solona eo amin'ny fiarahamonina ianao ny ankabetsahan'olona nampiasain'i Jesosy hoe naseny nandeha nakany anefitra daholo fa any anefitra tsy maty mahavanina angeravana fa ny mosary nisy tao an-tanàna ny tena marina ny mosary ny tokony any anefitra ny misy azy fa tamin'ny andro ny Elia angeravana ny mosary namely tao an-tanàna fa Elia navoaka tany anefitra fa tany Andriamanitra tany nisy rano tany nisy sakafo tany nisy fanatrehan'Andriamanitra ny zava-dehibe tamin'Andriamanitra dia nanesorana antsika eo an-tanàna aloha satria eo an-tanàna be dehibe loatra ny zavatra herehany saitsika be dehibe loatra ny zavatra mamperikerika atsika alleloia za mitena anareo rehetrarehetra izay miasa rery any ivelany an'ireo fa nareo ireo tokony hanana tombony ny olona mieritreritra ndry mitsarinareo any akao tenareo rehetra tsy fanakaviana andry tena tsy tena eo amin'ny toeranareo diso ny olona ndry toloteny tamin'ny batisan'i Erika-manina hoe atokany ho ahy arona ndry tenareo rehetra ny aoko hoe teo amin'ny efitrano izy ndry tsy teo amin'ny toeranareo ny tena marina manokana anareo Andriamanitra raisonge hoe tany amin'ny sambabo nareo tany adego tany ambilobe tany andabo zanak'andabo eny an-tsena ny nisy anareo androany mijery adina akoholahy fa izao misy anareo mitokanareo miala nentina nivoaka ny tanàna ao anareo amin'ny efitrano ao izy nareo mangingina tsy mangingina nareo ka ny fanahy masina mampahery anareo ao zao zao tsika reto mba tafaraka foana ihany mananamana inge nareo zay nge namanareo telefôny inge nampiray antsika tsy niimpo namana inona ny zavatra atao antsika eto mavaka vaotra zao dia tinambavaka nareo anao zomy tsika rehefa rapitso tsy rery nareo fa kosa tsy rery fa natokana alleloia nentina nivoaka ny tanàna tsy midika akory zany hoe manyrery niaraka taminy nge Jesosy raha izy reny nandeha voana rehefa mivoaka teny Jesosy ny tantana toy izany hoe tena mampalahelo ary tena nampalahelo fisy tsy mampalahelo jamba misy mitantana jamba tsy manyrery eo amin'ny présence an Jesosy alleloia voaka ny tanàna fa miaraka amin'ny fanatrehan'Andriamanitra tsy problème zany re avana asiany vonetany voaka ny tanàna amin'izay ary efa nororany ny masony nanaovany herintsika amin'izay zany nororany amin'izay ny masony zany hoe mijery an'le nentina nivoaka mihitsy no tantanana nivoaka mihitsy aloha zay vao nijerena hoe inona ary ny marary anao masoko norainy amin'izay ny masony rehefa norany ny masony dia nametrahany tanana izy dia nanontaniany hoe mahita zavatra fa ianao ny tena marina jamba zany tsy nahita ninona teo fa inona zany ny zavatra andrano efa naninona zany efa nahita amin'izay nahiratra ny jamba alleloia
mahita zavatra va ianao eo izy le olona ny andrandra raha lehilahy de sisy mahita olona mahita ny olona nahita inona hony mahita ny olona hitany daolo am'izay ny olona tery aravitra tery fa nitsininy kely fotsiny nitsininy kely fotsiny tany sondola zany raha taninareo a izy taminareo le tia mijery adina akolamo sa adina samoraingy misy aminareo tia mijery moraingy eva vehivavy izy taminareo moa zay tsy tadiry misy taminareo majoro amreo za zany rehefa ohatra tia mijery moraingy ohatra zao nareo mijery moraingy reraky mijery moraingy zao nareo zao aizy mijery vavaka fiambeny ho aizy ao nareo miaraka amin'ny telefona natao mivoaka ny tanàny fa za manay mifampoka aminareo Jesosy. Halleluja. Zany hoe vao niroraina ny maso dia nametraka tanana izy a dia nahita tsy azontsika sotra mafinaritra be ny tenin'ny Suzael. Halleluja. Manaiky ny atokanao a Jesosy malala izy izy. Halleluja. Mafinaritra ndirava ny Andriamanitsika io. Tsy azo lavina zany a fa mahita ny lehilahy ty. Mahita ny soratra eo, mahita olona. Hoy Jesosy, mahita zavatra va ianao. Io tsy tena mahita olona ve ianao dia hiteny mody mamaly fotsiny ena hita olona. Fa misy zavatra vitanao ve? Tonga dia mazava ny zavatra hita. Mahita inona izy? Mahita olona. Zany hoe efa nahiratra. Vao niroraina amin'ny maso dia nametraka tanana dia nahita. Nahita olona io lehilahy io. Saingy izao no ohatrany azo zany hoe tsininy kely fa atao hazo ny fijeriko azy sady mamindry. Efa mahita nge zany ry havany. Efa aleloa nge zany ry havany. Efa nahita. Mahita olona fantatra fa olona io. Dia hita hoe mamindra zany iny ny tonga mifananao pa. Efa mba tsaratsara kosa zany. Tantaloha nanana tomobile zay. Nanana Volkswagen coccinelle zay ahako. Tena nampijaly mitondra an'izy ireo fa avy ny orana ry havana. Satria ny essuie glace n'ilay izy a. Le anona ny tia zay essuie glace misy le mandeha moramora rehefa mba herikeriky. Misy le somary mafimafy dia misy le tena mafy be le tena le avy orana be. Fa le essuie glace n'ilay coccinelle zay manao ohatra zao. Le volume 1 ihany no mandeha, le voalohany kely ihany no mandeha. Meta ny olana nefa amin'io. Avy any Ivato zay somamanay tamin'izay. Dia mijery an'ilay izy ianao. Ny olana avy be. Dia ny Volkswagen coccinelle misy an'ilay ohatra ny triangle kely an'ilay. Dia iny nataoko izy nareo ravana. Ny tanako ny avoakako any. Dia ny tanako mamafa ny lazy fitary zakay. Tanako mamafa manao essuie glace ohatry sady mitondra. Nandray avoakako kely aty mihitsy ny lohako dia rena nirina fa tsy mahita mihitsy. Mahita ihany hoe misy tomobile io a. Fa tsy fantatro tsy hitanao tsara efa sao dia efa akaiky loatra na mahita olona ihany ianao hoe iny misy olona miampita. Fa tena sarotra be mihitsy amin'ilay orana. Essuie glace ny tena manao ohatr'izao fotsiny. Ny orana nefa orana be. Nampiko tanako. Lohako avoakako. Ohatr'izany nge fahitany ty lehilahy ty zany e. Ohatry nandeha coccinelle ko izy zany efa ny orana avy be. Dia mahita ihany fa tohatry ny tomobile io a. Tohatry ny olona ty miampita ty ohatr'izay io. Zany hoe efa nahita ihany. Za fa nandeha tamin'izay coccinelle ko izay. Mama ery amin'eto amin'ny ilany. Mamafa amin'ny tanany avy aty. Za mafa ny tanako avy aty. Lena ohatrany tsy nandeha moto izay mianaka tamin'izay. Satria tena alao lena fa mahita lalana. Eto zany mamafa an'ilay fitanan'ilay tomobile. Ny zavatra tiako tenenina aminareo dia izao. Tonga tany an-trano any Zesy mama. Tamin'izay fotoana izay. Tonga tany an-trano ny alavany Ivato izay ny avy ny orana tamin'izay. Mody any Akady Vato. Fa tonga tany an-trano any ilay tomobile. Na dia nanjavozavo aza. Na dia nanjavozavo aza ny lalana. Tena nanjavozavo ary tonga ny hariva tamin'izany. Ny jiron'izy koa somary mitsolopolofa tsy ohatry ny jirontsika amin'izao. Sahirana tamin'izay a. Zany hoe ty lehilahy ty efa nahita. Efa fantany fa olona io. Sady hitany fa mamindra fa mifahitany azy fotsiny a. Mety tsy fantatra raha amin'izany zany ohatra hoe raha mifanena zany raha hijano io zany tonga dia teo dia nalefa nody. Dia mety manao ano zay izy.
ny tomporavaka anana nefa erika mifaina mitotro izy de lazay mifay alainy lalalainy totro tika azafaty koatrany hazo ny jeriko anareo fa mamindra zany hoe mahita fa iny sarina ve ty itody raha ony so ty ohatra zay io iantony sisela visy aty itsiny amboarany elona rety hoa ifa mandeha takariva mafinaritra nefa vavaka fiembelona tsy hitanao kory le soratra ohatr'izay zany efa mahita ihany efa azo noho teo reo mahita noho tsy mahita zany mahita noho tsy mahita zany ny andrandrana lelahy ka nanao hoe mahita ny olona fa to hazo fijeriko azy saingy mamindra na rehefa ny Jesosy nandeha ve io olona io resefa mety zany fandany andany de miafiafy eny fa reny fotsy sao jona amin'ny poto fantaritra hoe poto isa hazo sa olona zana de jerefa eny de miezakezaka eny ianao e de mandeha zany olo de manontany hoe hazo ianao sa olona de vo mitena hoe olona fa azafady satria ohatry ny hazo daholo ny fahitany an'ireo olona reo fefa mahita izy fatany fa olona reo fa ohatry ny hazo fa te anontany anao na rehefa ny Jesosy nandeha ve io olona io tsy na rehefa ny Jesosy nandeha io olona io satria fantatry Jesosy fa mbola tsy ho lasa lavitra ary mbola voafetra ny zavatra hitany ohatrany mbola ohatrany daholy ina loko ty akanjo ty ohatrany fotsifotsy nareo mba efa mbaresaka tamin'olo loatra zany ohatran'izay foana ao na fahinanao an'le ira teo ohatrany tsara le izy ary le sakafo nety ohatrany nety lavitra le sakaiky le lalina le atsika ohatrany lavitra nampahery le toloteny ohatrany nampahery mana irana miaraka amin'olona ohatraohatrany ohatry reny ngeza le olona sakely ohatrany ngeza isa so mana commentaire fareo ohatrany ando andria ka so de mba tsy ando andria azo ataony nandefa ny olona io fa nandeha tamin'ny ohatraohatra ny olona io ohatrany ndao atsika amaky ohatrany tenin'Andriamanitra ohatraohatrany hoe Jehova angambo ty ohatrany tsy nahavelany Jesosy nandeha teo satria zao tsy tiany Jesosy io olona io ahitahita ohatraohatrany daholy tsy ohatrany Maria Sarlinina ve nefa nena tamiko teo nefa Maria Sarlinina ary le raba azy mihitsy tsy ohatrany andrenjafy niasina ve le hitako teo nefa tena iasina mihitsy andeny fa 5 ho Jesosy mbola tsy ampy zany de napetrany tamin'ny masony iray ny tanany teny bazina raha lehilahy ka nahirira tsara ary hitany miariary ny zavatra rehetra halleloia hitany miariary ny zavatra rehetra tonga de hitany io misy zatoro miakatra halleloia iny misy meme anankiray tsy de ty tozokotra azonareo le izy mafinaritra Jesosy rehefa anao zavatra izy le hira anankiray hoe tsy anao tsy manara ny atsasadalana Jesosy raha manara atsasadalana mety am'lefa nandeha olo io de mahita ihany fa mitsapatsapa ohatrohatra mahita fa manjavozavo ary betsaka ny olona mahita zavatra manjavozavo amin'izao fotoana zao tsy mety faly tanteraka tsy mety mahita zavatra miariary mahafaly tsy mety mahery tanteraka fa ohatrany manjavozavo zany na ny fampaherezana ary ohatrany tsy mahita zavatra ifaliany zany ohatrany manjavozavo na de zavatra efa tokony ifaliana tsy ampy an'Andriamanitra zany mila mahita ny zavatra miariary ianao ravana
ary Jesosy tsy nanaiky, tsy navelany Jesosy raha tsy vita ny dingana rehetra. Ny tantanany azo ny voaka, ny namon-kanany any olona io tsy ny ahita manjavozavo. Fa voatany am-boalohany dia efa nanana programa Jesosy hoe ahita ny zavatra miariary ity olona ity vao misaraka. Halleluja. Tian'Andriamanitra ny hanokatra ny masonao io havana marana. Tian'Andriamanitra ny hanokatra ny masonao ahita miariary ny zavatra rehetra. Ny problème raha tamin'ilay voalohany io olona io, tany amin'ilay 2:4 ny andrandro ny lakana hoe mahita olona fa tohatry ny hazo ny fijerika azy sady mandeha fa zay aloha Jesosy fa misaotra betsaka. Ohatry ny Jesosy koa ianao ty zay zay fa mahafinaritra ny fiarahana, soa ny fiarahantsika, zay Jesosy ary betsaka ny olona ohatr'izany mivavaka kely fotsiny dia efa manomboka mahita mangirana dia miala amin'Andriamanitra. Mafana fo be mihitsy amin'ny fivavahana dia efa manomboka mahita mangirana kely amin'ilay problème sy amin'ilay olona dia Jesosy ny atao veloma voalohany efa tsy fantany fa mbola misy dingana ingeravany. Ny zavatra rehetra fiarahantsika amin'Andriamanitra io dia misy dingana avokoa. Hoy ny tenin'Andriamanitra hoe Davida dia niady tamin'ny liona, dia niady tamin'ny bera, zay vao niady tamin'ny Goliata, zay vao niady tamin'ny fanjakan'ny Saoly, zay vao niady tamin'ny Filistina sy ny Amalekita sy ny rehetrarehetra. Nandrava fanjakana. Mandeha dingana ny fiainantsika ny avako malala. Ny fiarahantsika amin'Andriamanitra dia mandeha tsikelikely. Hoy ny tenin'Andriamanitra zay tsy mba tsy foko mihitsy ao amin'ny tenin'Andriamanitra ao hoe tena nandroso sy nialehibe Davida satria Jehovah nomba azy. Nandroso nialehibe kely dia tonontonony dia melehibe. Mandeha dingana ny zavatra rehetra. Ary kontrolen'Andriamanitra io ravana. Tena tsy avelan'i Jesosy io raha tsy tonga amin'ny tena izy io. Asakasak'izay mora miala. Ary tena problème amin'ny mahita olona mora miala amin'Andriamanitra io na hiratra kely mantsafosafo dia tonga dia lasa. Dia mandritry ny androm-piainana tsy mety mahita zavatra tena miariary. Tsika ingeravana tokony hita fifaliana tena hitan'ny masontsika tena miariary anatritsika amin'ny fahatsaran'Andriamanitra. Tena mifaly tsika. Mahafantatrao mahatonga ny olona tsy dia tafaderan'Andriamanitra. Tsy mahita miariary. Fa toa ny fitahian'Andriamanitra, toa ny sitrana, toa ny daholy. Mahita olona fa toa ny hazo ny fahitako azy. Toa mahita fitahiana, maninareo tsy mijoravelona, maninareo tsy mijoravelona. Le izy dia ohatrany ny daholy. Toa azo ny fijeriko azy. Manjavozavo ny fijeriko azy. Inona ny ideran'ny olona? Mitondra fiderana manjavozavo. Ny fitahiana manjavozavo zay hitany olona. Ny fanasitsanana manjavozavo dia mitondra fiderana manjavozavo ihany koa. Tsy tonga vola. Mideraderan'Andriamanitra tsy tonga volany eny. Rehefa mora miala amin'Andriamanitra. Za rehefa nateteny amintsika. Ity lehilahy ity tsy taitaitra izy. Ary tena raha azo lazaina mihitsy hoe vao nahitan'i Jesosy izy. Azo lazaina mihitsy hoe vao nahitan'i Jesosy ity lehilahy ity havana malala. Halleluja. Vao nanomboka nahiratra izy. Halleluja. Vao nanomboka nahiratra izy dia ny zavatra nataony Halleluja. Sady misotro rano kely vetivety. Halleluja. Vao nanomboka nahiratra ity lehilahy ity, tsy mbola tao anatin'ny sainy mihitsy ny tena hoe veloma Jesosy. Halleluja. Satria izao tsy ampy anazy zany. Ohatrany tsy mety ho hoe mba nahitan'i Jesosy ihany ve za? Mba leona tamin'i Jesosy ihany ve za? Dia mba nahiratra ihany ve za? Dia ohatrany ny hazo ny fahitako ny olona. Tovy ihany Jesosy izay mety raha mbola mba misy. Ohatrany hitako ety mijery. Saingy ohatrany mahita ihany fa ohatrany taloha olona tsy afa-po. Mahita ihany fa tena ohatrany manjavozavo Jesosy. Ohatrany tehiteny ka dia tsy mba misy tsaratsara amin'izao Jesosy. Hozy izy Jesosy misy ny tsara lavitra ka.
ao ary ametrahako tanana fanondroana isika ngery avaka miaraka amin'andriamanitra eo na ny fanosoran'i Jesosy azy mandeha tsikelikely io tsy misy tonga dia tonga mpanompon'andriamanitra angezabe zany fa mbola mandeha tsikelikely mandeha pare etape ngery ava ny fandrososika ho lasa ho lehibe amin'ny fanomponan'andriamanitra io dia mandeha tsikelikely entsika mandeha tsikelikely raha no mora ny ala ka hoe lasa zany vao niaraka tamin'i Jesosy ary Petera sy Jakoba sy Jona sy ny sisa dia hoe vao tonga tany amin'ilay fanambadiana tao Kana, le mariazy tao Kana, dia hoe niova rano lasa niova divain-drano sao dia niala dia nokatra fiangonana zany Petera dia hitorian'i Jesosy dia isan'andro ngambany dia tsisy afa-tsy resaka rano lasa divay foana. Misy olona ohatr'izany misy olona rehefa mampahery olona izy tena variana izy misy rahalahy zay miaraka aminay nandray manao azin'Andriamanitra dia ohatra mampitete izy mba soloy zavatra hafa le zavatra tenena misy zavatra ray izay teneniny foana dia na le fomba fiteniny an'le izy na le frazy teneniny an'le izy na le zavatra tiany atongavana dia fa tsy mahitsy enjery to dia fantatra hoe ity zavatra ty tiany atongavana iny foana ny teneny isaka dia iny foana zavatra ray ka raha Petera ngeravana niara teo ahoana ny tandry Petera zany hoe Jesosy na iny teny tamin'ny tafidrivotra raha tsy mbola nijanona teo aloha mbola nanjavozavo tandry Petera ngeravana mbola tsy afaka nitenenany Petera mihitsy ngeravana hoe ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra raha mbola divay niova rano niova divay zany tompo mamelahy fa mpanao meloka ianareo mieritreritra anao iza ny olona ny teny hoe Eli samy miteny teo daholo ny olona satria ny olona indray mandeha nahitany Jesosy dia nampitahan Jesosy tamin'ny Eli fa ny mpianatra naharitra niaraka tamin'i Jesosy dia fantatry ny mpianatra fa ny depassehan'i Eli Jesosy mihoatra noho ny zavatra vitan'ny Eli ny vitan'i Jesosy ozy ny mpianatra hoe ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra le tsisy mitovy aminao satria nahoana nahita ny mpianatra hitan'ny mpianatra hatramin'izany hoe Jesosy nivavaka dia nivoadra nidinitra nitsemboko Jesosy raha tsisy ahitan'izany tsisy afaka nitantara zany raha tsy olona nanaraka an' Jesosy naharitra niaraka tamin'i Jesosy hatramin'ny farany niainga tany amin'ny rano lasa divay fa hitany hatramin'izany hoe teo a-Getsemane nivoaka rano dinitra tsapany Petera ny fitiavan'i Jesosy an'Andriamanitra tamin'izany. Averiko aminareo foana ity zavatra ity misy mpitolo teny zany nazava hoe natokan'i Jesosy le hoe nivavaka teo a-Getsemane dia nivoadrano dinitra zany hoe tsemboka izy dia tsy tsemboka no mivoaka fa raha dia nisy siantifika nanazava hoe tena mitombony satria izao rehefa misy io zany fotoana hoe tena misy tena zava-mitranga mantsy hoe vaky ny fo tena vaky ny foko nahitan'le dia tena zava-misy reny hoe vaky fo reny le vaky fo dia zao misy zavatra mavesy loatra mitraiky amin'ny fonao dia tsy zaka ny fonao dia misy artère tsy mahazaka an'le pression ao misy lalany raha be tsy mahazaka ny pression dia vaky dia iny vaky iny amin'izay miparitaka le raha tsy maty le olona fa misy miparitaka iny raha iny dia samy mandeha any amin'izay lalana lehany dia ohatry ny rano rehetrarehetra any misy olona namako izay nentina nidélivre tany am-piangonana pisotro toaka be miaraka tamin'ny taloha délivre izy ozy nareo dia iny anovoaka taminy rehefa tsemboka izy maimbo toaka be misy tao amin'le trano anaovana délivrance fa mivoaka toaka no mivoaka amin'ny tsemboka mivoaka tsemboka izy dia toaka tonga dia toaka io mihitsy ny vota dia fofotoaka dia maimbo tena tsiravina tamin'izany mitady lalana dia voalazan'ny olona hoe Jesosy zany
le nivavaka teo Getsemane nalahelo be an'Andriamanitra izy araka amin'Andriamanitra izy 3 andro sy 3 alina tsoany fiainatsika dia nalahelo be an'Andriamanitra dia vaky ny fony rehefa vaky ny fony izy tsy maty fa nitady lalina ny rà dia nivoaka teny amin'ny maso-koditrany na tonga n'iny le hoe nivoatra azavaiko anareo zany dia amin'izay mba efainareo izay zavatra momba an'izay tsy ahitan'izany mihitsy ny mpianatra raha taria dia nandeha tsy ahitan'izany mihitsy ny mpianatra hoe avy avy hozonina dia mainy ny ampitson'iny fa raha nijanona teo amin'ny raha ny lasa divay avako marana tian'Andriamanitra ianao ahita miariary ny zavatra rehetra tiany Jesosy ianao ahita miariary ny zavatra rehetra ary vonina izy Andriamanitra kevana tenantenantsika misy hafa 9 matetika tsika tsodrano eto mihitsy zany isa hafa 9 na dia mandra-pahantotrareo azy dia tsy miova ary mandra-pahafototra ny vonina dia za ihany ny isahirana hitondra anareo Andriamanitra kevana vonina isahirana ho antsika mandra-pahafototra ny vonitsika zany inona zany tiako tenenina amin'izany Andriamanitra tena vonina isahirana ho anao na mbola metra tanana teo Jesosy napetrany tamin'ny masondray ny tanany fandroany zany fa na mbola nisy fandiminy ary tsy problème ny Jesosy ny tanjona ty tsamba ity mahita miariary ny zavatra rehetra Jesosy manana an'izay tanjona izay mba tonga anao ahiratra ahita miariary ny zavatra rehetra fa mifanontaniako androany ianao ve manana an'izay tanjona izay mahita anao a Jesosy tsy miary eto raha tsy mahita miariary ny zavatra rehetra fanontaniana tsara petraka ao zay ho Jesosy efa niona tamin'ny rehefa niona tamin'ny izy moa tamin'ny Natanaely izy hoe any amin'ny bokin'ny filazantsara ny Jaona rehefa ny fotoana niona Jesosy tamin'ny Natanaely dia nitsatohan'i Jesosy izy ianao nge izy manao zany ny Jesosy tsy misy fitaka Israely tsy misy Jaona toko voalohany 15 Jesosy nahita Natanaely avy nanantona azy dia nilaza azy hoe indro ny tena Israelita tsy misy fitaka dia io Natanaely taminy ahoana no fantaranao anahy dia namaly Jesosy ka nanao taminy hoe fony tsy mbola niantso anao Filipo dia efa hitako teo ambanin'ny aviavy ianao dia namaly Natanaely hoe Rabio ianao ny zanak'Andriamanitra ianao ny mpanjakan'ny Israely dia hoy Jesosy tamin'ny 15 moa nilazako taminao fa hitako teo ambanin'ny aviavy ianao no ninonao ahita lehibe ahita zavatra lehibe noho izany ianao ny haiko izany Natanaely hoe ianao no tena Jesosy mpanjaka ny Jiosy sy ny sisa satria hitanao atany ambany aviavy ho Jesosy aza mbola miteny hoe zany sy mpanjaka mbola raha zay no nahitanao mbola hita miotra lavitra izy afaka manaiky ianao Jesosy hoe za mpanjaka fa za kosa miteny anao tsy ny ihany no hitanao fa mbola hita miotra lavitra noho izany ianao Jesosy vonina androany anao ny hetsika sy ny dingana rehetra atonga anao ahita miariary ny zavatra rehetra ny fanontaniako aminao androany ianao ve vonina tsy ala aza malaky miala ry havana vomafitsika raha miala vao mba mahiratra kely mbo manomboka mahiten'Andriamanitra kely mbola voasitrana azo valimbavaka kely dia miala amin'Andriamanitra dia mitsapatsapa eny mandritra ny fiainanareo manontolo dia sasatry ny miarina satria maniny mbola tsy nahita lalana akory fa za miteny anao androany aza miala fa Andriamanitra mpahitanao miariary ny zavatra rehetra tena mbola voampahany io iainanao io ampahany io zavatra iainantsika io mbola voafanomboana io ry avako malala ozy ndry tsara miaraka aminao Andriamanitra tiako miaraka aminao Jesosy raha ny zavatra iainanao io tena hoe tianao miaraka amin'ny Jesosy dia za teny aminao mbola hita miotra lavitra noho izany ary ianao mbola hita miotra lavitra noho izany ianao vonina nijanona ve ianao vonina ohatran'ny makirinina ve ianao vonina zany Jesosy hoe ahita miariary ny zavatra rehetra zany ny tanjon'Andriamanitra aminao inona ry havana izay mahita kely dia mahita zavatra ohatran'ny hazo dia andeha hiala dia andeha ho aiza
andeha ho aiza am'ty maso miratra kely neny sinoany ngeza tsy anao hoe mijanona dia mahita miariary ny zavatra rehetra ary zao andiny fahinam-roapolo jesosy napody azo any an-tranony ka nanao hoe tsy mila olona tsoa nitondra azy any an-tranony amin'io a mahita miariary tsy angely avany misy fomba fiteny zay mana hoe tsisy manana ny ampy fa sambatra zay mifanampy tsara zany fa za miteny anao rehefa manana ny Jesosy ianao tsy miankina amin'izy anizy zany koa na tsisy anampy anao ary teneniko anao fa na tsisy anampy anao azy na ianao rery fa manana ny Jesosy tena ampiny ny anjery ianao rehefa didiny ny anjery anampy anao a matetika ny matoelona tsy mihitra lala ny fivana dia mataotra sao dia tafasaraka amin'ny fianakaviana ohatra tafasaraka amin'ny namana ohatra dia sao dia miady rery fa za miteny anao zay nandalo teo alohanao fa hitanay zany ny aina rery tsisy nizanizy fa manana ny Jesosy tsy avelan'ny rery zany ianao na dia ananganany olona eny ananina neny ary olona zay tsy fantatrao olona tsy ny fanampatsiana hita tsisy izanizy fampanina taminao atsangany fotsiny tsotro zao ao fitahinao anao ateneniko anao zany maherezy anao nataony Jesosy olo hoe ndana mody dia zao aza makao an-tanàna tso inona ny hevitra zay dia zao teny an-tanàna ianao no nentina ny voaka ny problème atsika dia tia miaina amin'io ao an-tanàna io misy mpiara-miasa am'izay mipetraka ao Paris dia mahita ny tanàna misy anay izy dia hozy izy tena mavitinareo raha do mipetraka amin'ny tanàna io fa ahoana ho a tena zaho izy raha mipetraka ao tena mamoy fo ao izy any aminay ozy izy a voavoaka ny varavarankeo zay dia mahita olona eo amin'ny arabe voaka ny varavarana dia fa tonga dia fa misy terasy afaka misakafo tonga dia miaina andro malalina ozy izy tena fen'olona fa ny aty aminareo izy hatramin'izay nresantsika zay zany sao tobila raina ronona andalo raha tia tanàna nay tokoa tsy mahita olona zany ohatra ny tanàna maty so zay efa maro anaka ty halleloia zany hoe tena tiany le vehivavy namako mihitsy zany hoe ao Paris aozy izy ianao tonga dia hitanao daholo na saribavy na sarindana olona normal na iny zany hoe tsy telinina karazana olona na maity na fotsy na sonoana fasany misy fotoana zany fafinaretana ho an'ny olona mahita ny sy mifanesena amin'ny olona ao an-tanàna ny zavatra tiany Jesosy atao tamin'ity jamo ty nefa tsy nianasitrana anazy ihany fa naninala azy eo amin'izao tontolo zao halleloia amena ry havana ny fanasana nataony Jesosy teto dingana voalohany dia nanesorana ny olona hitany amin'izao tontolo zao hoy Jesosy za tsy mba naman'izao tontolo zao zay tia dia tsy tia an'izao tontolo zao atao hivoakintsika ho takalon'ny voanao na foizanao an'izao tontolo zao ho sitraniko ianao ary tsy sitraniko fotsiny fa tena sitraniko be alleloia tena ho tahiko mihoatra fa mila mivoaka ny an-tanàna fa zao sitrany ianao ankehitriny ho Jesosy andana mody dia asa makao an-tanàna intsony zany hoe asa miverina any amin'ny fiainanao talohantsony rehetratsika sitrana rehetratsika mahazo valim-bavaka dia mamaika atsika hiverina any amin'izao tontolo zao tsy ryhavana napahiratan'i Jesosy any lahy tsy niverina any an-tanàna fa niody any an-tranony dia hiteran'Andriamanitra mino fampifarainao zay afatra zay tianao Jesosy ary mbola tianao zavatra ngeza eo amin'ny fiainanao izy tianao zava-makaka eo amin'ny fiainanao izy tsy avelana ianao raha tsy mahita miariary ny zavatra rehetra fa izao halleloia aza misaraka aminy ary ekeo ny dingana rehetra zay nataony fa manana dingana izy ary hifantoka aminao izy avelao izy hiasa okanao tena isehon'ny voninahiny hatramin'ny farany nizanizy amintsika rehetrarehetra mitady valim-bavaka efa manomboka mahita ianao manomboka hitanao hoe tena efa manomboka ty lana za mitenao tsy fotoana tokony ilanao amin'Andriamanitra zao mihitsy fotoana tokony hifantohanao azy satria izy efa mifantoka aminao tsy maintsy ataona mahita miariary ny zavatra rehetra ianao ary rehefa vity zany ndana mody aza miveneny amin'izao tontolo zao tsony mody ao an-tranonao mandreny alitara ao aminao sy Jehova ho fiainana mandrakizay ny fiarahanao amin'Andriamanitra tapitra toroteny sa hita iny tompontsika rehetrarehetra mila mpavoarainareo zay afatra zay tonga amin'ny fizarana fahatsapana ary tsika
fanaotsika moa rehefa ohatr' zao a dia mizara fahatsapana. Inona lefako amin'ny commentaire iny a io ny kantoko akira teo andramoka izao. Misy aminareo nanontany androany ona paster afaka mizara ny fahatsapana zao ve ny olona reny zany groupe zay maharesy any dia zao hoe afaka mizara daholo a zay manana messenger ka afaka miantso ana messenger. Alleluia. Dia zany olona zany a dia afaka mizara fahatsapana daholo. Ka nareo zany zay te hizara fahatsapana dia miantso an'io a compte io akila teo andramoka izao amin'ny messenger dia afaka mizara fahatsapana. Raha mpandrotsitsika raha anabavitsika zay niantso volontaire anabaviama hizara fahatsapana. Inona ny voarainy anabaviama, inona ny voarainao a, inona ny tena nakasika anao a, inona ny tena mba tsaronao a tao anatin'ny toritentsika androany anao fitenena raha anabaviama. Misaotra pasitera amin'ny fitenena tahin' Jesosy tsika tsirairay avy tahin' Jesosy pasitera menakavy a fahatsapana azoko teo a zay tena nakasika tokoa. Ny fahitan'i Jesosy an'ilay olona teo ambany aviada ary miteny le olona gaga le olona hoe akoto hitanao a dia ozy Jesosy hoe tena hoe mbola anao mihoatra noho izany ary ozy Jesosy a da tena hoe deraina Jesosy tsika zay mbo anatin'izao na live mijerevo tsika tena hoe afaka mifotsika ohatran'izao hitan'i Jesosy fontsika mino zany a dia Jesosy ombo atsika tsirairay avy. Alleluia. Amen. Alleluia. Mankasitraka raha anabaviama tamin'ny fizarana fahatsapana Andriamanitra manankirepasamina ane a amaly fite andranabaviama. Tsy voatery ao amin'ny groupe zay maharesy fa nanareo mpijery ary iza maniry te hizara fahatsapana dia misokatra ho anareo messenger fa afaka manao appel ianareo a raha mbola misy ihany koa mbola manana fahatsapana hozaraina dia Alleluia. Dia afaka miantso ianareo. Mankasitraka anareo tamin'ny fankasitrahana raha ohatra tsy misy antso tsony ary a raha tsy misy hitondra fizarana fahatsapana tsony a dia tonga dia eno iry tsika. Fa matetika rehefa mandeha zao iry dia misy miantso tampoka nefa aloha miandriandry kely tsika. Raha-pitso amin'ny fotoanantsika sady miteny any a raha-pitso amin'ny sivy maraina tsika dia araka amin'ny tenako anaty commencement ankira dia miaraka amin'ny groupe zay maharesy anatin'ny famitinana ny toriteny dia manasa anareo sahady. Alleluia. Ndao ary fa tsy misy appel tsony a misaotra andranabaviama nizara fahatsapana ndao ary ataotsika tirity hoe tany mafy a Jesosy a tany mafy a. Alleluia. Mba tsy veneny amin'izao tontolo zao ary mba haritra ny fanasitranana izay ataonao. Alleluia. Amen. Tsika amin'ny fifaliana zany izy zany. Não
Alleloia. Mbola misy zara-pahatsapana moa dia andao ampandrotsika avy hatrany ny zandritsika ny anabavitsika Erika zara-fahatsapana amintsika ranabavy Erika raka mianao avy hatrany ary fitenenana ranabavy Erika tahin Jesosy. Tahin Jesosy pasitera dia mankitsaka amin'ny fitenenana. Raha ny fahatsapana tena voaray teo na kasika dianany tenin'ny zoklina hoe tena miasa surany Dieu c'est tout un fiainatiny dia tsika zany samy manana ny fomba karakarahan'Andriamanitra tsirairay avy ny fiainany tsirairay avy ny miorany tsirairay avy sy ny fomba zany ny fomba fikarakarana Jesosy mampinatsika dia faharoa tena mahakasika anay koa hoe Jesosy manavaka atsika aloha izy dia mitantana atsika satria tia mifantoka bebe koa tiany Jesosy anefa taona bebe koa ny anatsika tête à tête izy dia tena nakasika be ilay teny pasitera izay dia izay ny fahatsapana voaray pasitera dia mahakasitraka indreny. Alleloia. Mahakasitraka ranabavy Erika. Mahafinaritra be koa ilay fizarana ranabavy Erika teo satria tsy ilay zavatra teneniny tiany no mahakasika azy fa natramin'ny commentaire anareo ary mahafinaritra be ilay commentaire ranabavy Lina iny hono hoe tena ataon'i Jesosy sur mesure mihitsy ny famonjeny atsika. Ianao zany nakasika be an-ranabavy Lina ty nareo fa ny commentaire anareo ary mahafinaritra be ilay mizara fahatsapana na dia ny commentaire any olona ary dia afaka atao fa mahakasika ihany koa ka dia mahafinaritra ranabavy Erika dia Andriamanitra manankiray pasaona ny hamaly fitianao zara-pahatsapana teo ihany koa. Ivavaka aritsika amin'izao fotoana izao dia tahiny tompo isika mianakavy. Misaotra anao zay Jesosy amin'ity fotoana androany ity. Tena misaotra Jesosy satria tena notahinao ny fandaharana. Misaotra Jesosy satria tanteraka teto indray ny fotoana teo ambany fitarihanao, teo ambany fitarihan'ny fanainao masina. Misaoranay ianao satria tsy nahita ho tenenina, tsy nahita ho zaraina teto izay raha tsy ianao no napidina ny teny tao ambavanay. Fitaovana fotsiny Jesosy fa ianao ange Jesosy ny tena nombanay teto tamin'ity androany ity. Ianao ange Jesosy ny tena nitantana teto fanainao masina avokoa ny namoaka ny teny rehetra teto. Misaotra Andriamanitra. Dia raha laza saotra ho anao. Dia raha laza saotra ho anao hatramin'izay teo mandrakizay. Mankasitraka Jesosy satria
tanam-pasoavanao ane no ametraka ny teny aty anatin'ny fony tsirairay avy ary didiko soroahako aminarinao Jesosy ny vorona mpiaza dia ny devoly sy ny satana tsy hitsaino ny vorona fafy ary tsy misy na dia litera ray aza azo ny devoly tsaingoana anatin'izany toroteny zany fa ny toroteny tsy misy tapaka teo mihitsy no aniry anatin'ny fon'ny olona dia moavy zatoeny tsy manapataperana. Sotra Jesosy malalo petraka aminao any Jesosy fa izay reto dia raisinao an-tanana tsirairay avy dia manaiky izay ny fantohanao ary manaiky izay hitoetra tena araka ny tenin'ny mpanomponao mihitsy any amin'ny Timote tomoera tsara tena hitoetra tsara zay Jesosy hiandry ny fahatanterahany fanasitrananay mba hahitany miariary ny zavatra rehetra ary dia tsisy miafina aminay ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Misaotra Jesosy ampitomboy foana ny fahalalanay, ampitomboy foana ny ositra ty anatinay, ampitomboy ny fitiavanay ianao, ampitomboy ny fifankatiavantsika Jesosy ampitomboy ny asanao ataonay vonona foan'izay Jesosy manalo, vonona foan'izay ny asa, vonona foan'izay ny asa ho anao, voninahitra ny ho anao hatramin'izay dia mandrakizay mahakasitraka Jesosy manalo. Na dia misy tsy voalazako teto Jesosy dia ianao malala ny mahasoa. Mety betsaka tokoa ny zavatra izay tsy voalazako teto tamin'ity androany ity, mety tsy vitanay kory aza ny angataka fa mety misy olona eto Jesosy tena hoe maniry misy zavatra mba irina any anatin'ny fondy. Jesosy malalo anatanteraka an'izany any ianao, mihoatra lavitra anao izay nieritreretiny anio ataonao eo amin'ny fiainany Jesosy malalo satria lehibe indrindra ianao. Dia raha saotra ho anao Halleluja. Amen. Ivavaka isika ho an'ny firenena amin'izao fotoana izao. Dao mpandrotsika anabavintsika Indrindra Rodriguez ivavaka ho an'ny firenena. Teny tompona anabavy haingo. Afaka miteny ve anabavy Rodriguez? Zafady. Afaka miteny ve anabavy Erika? Zafady fa mety afaka miteny Rodriguez. Afaka ho an'ny firenena. Zafady. Afaka Ay, afaka miteny ny Rodriguez Dao Rodriguez ary zafady. Makasitraka indrindra pasitera amin'ny fitenenana dia tain'i Jesosy daholintsika rehetra. Iaraka efa makasitsika marana ny izao fotoana izao. Saotra izay mametraka iletsako misaotra no sakeno. Reny teninao tamin'ny teny lehibe ny matao nomeno azany teny mamy zany izay tamin'ny teny ity. Ary saorana ianao satria izay iny Jesosy mahatsapa fa mbola jamy manaiky izay hoe jamy zay Jesosy fa ankehitriny kosa izay Jesosy malalo dia tena manaiky no tantanao amin'ilay tanàna kavana fahamarinanao, manaiky izay no avoakanao ary manaiky no atokanao satria tena loatra koa Jesosy izahay tena hoe ho karakarainao manokana mihitsy ny fiainanay. Te hiakina aminao, te fikitra aminao izay Jesosy malalo ka manaiky izay ankehitriny. Ndreto izay rehetra izay tonga teto tamin'ny teny ity dia tena hoe manovo tena ho anao izay Jesosy malalo manaiky tanteraka tena hoe amponina i Jesosy manaiky no atokanao zahay. Ao aminao reriana zampanefa tena ny fiainana Jesosy ka ho aizandray moa izay Jesosy ny tady an'izany ao aminao misy ny zavatra rehetra dia isaorana ianao sahady zany. Ary ankehitriny dia mitondra mivavaka izay ho an'ny firenenay tsy tiro izay Jesosy na dia ela aza mitana mivavaka dia manantena foana izay satria teninao ny Jehovahandriamanitra ny mivanjaka raha ny olona izay natona amin'ny anarako no mavavy tena ka hivavaka ary hiala amin'ny ratsy fanao dia hainao izay ny an-danitra ka amin'ny velona ary nasivitra ny tany dia ho tanteraka amin'ny firenena izany Jesosy malalo. Na dia toky hoe ny amiray aminay rehetra fotsiny ireo Jesosy mba hainao no vavaka dia matoky tsy manateny izay fandray fa no vavaka fa amin'ny firenena io. Dia tena ao anatin'ny fahasambana tanteraka ankehitriny Jesosy dia tena hoe irenay mihitsy ianao Jesosy hanokana ny firenena io, hamoaka ny firenena io amin'ny
vava Jesosy malaza. Milanao firenena mila fahazavana Jesosy. Milanao ampahiraka maso-panahy ny vahoaka malagasy tsy akaninavaka Jesosy malaro. Dia apetraka finaom-pelatananao raiso tanana manokana amin'ny lafiny rehetra mihitsy Jesosy eo fiainam-pirenena ihany. Dia tena milanao satria mahantra ara-panahy loatra Jehovah ovory ary tena hoe osany Jesosy ny firenena io raha lavitra anao hoe ka dia manaiky izay Jesosy no anjakanao amin'izany firenena izany a dia misaotra anao zahady amin'izay rehetra efa ho ataonao dia raha tsara kely izay Jesosy amin'ity aly ity dia izany teninao izany tena hoe ho vetrovetsonay ho saintsainay any anaty lalitra any anatin'ny molonay lalina any arany ka dia hoe amelambelona fanantenana mpitombo finoana mpitombo fitiavana ianao ary fifandraisanay aminao malagasy dia misaotra Jesosy amin'izay rehetra nataonay ty ka izay rehetra natao ty dia nataonay ho voninahity ny anaranao irery ihany. Aleluia, amen. Aleluia, mankasitraka indrindran-dranabavy Rodriguez tavavaka ho an'ny firenena. Andriamanitra manakireo mpasamina koa maro fitianao. Misaotra ny fizokenana koa tavavaka fanomboana, misaotra ny Rodriguez tavavaka firenena, dia misaotra nareo rehetra ihany koa tafaka sitrahana, misaotra nareo koa tonga niaraka taminay teto. Raha mbola sy tonga ny amin'ny rao lalitra Jesosy ka tahiny tompo verenana soamantsarika dia ireo tsy ho ela rehefa avy eo any amin'ny sivy maraintsika dia efa eo neto anatin'ny commencement akira izay nahanareo amin'ny tena koa sy ny groupe izay maraisy amin'ny famitindana ny totena andritra ny herinandro. Dia orinan'izay dia anaty zoom isika manomboka amin'ny folo sasany amin'ny 1:20 amin'ny ora sasany kosa dia manomboka ny live tahaka ny mahazatra ny fotoam-bavakantsika sabata izay ho arahana fiderana sy fandraisana fanasan'ny tompo dia manome fotoananao ary rapitso e samita iny tompo ny fiarahantsika nitapitra fa eto nitapitra fa ny fiarahantsika tsy tapitra raha miditra ao amin'ny site web-ny akiradio anareo akiradio.radio12345.com dia afahanao mihaino ny onjapeo akiradio. Misy toteny isaky ny adiny telo amin'ny 2:07 maraina amin'ny 2:07 samita iny tompo daholo pense sabata daholo tsika menakavy dia rapitso ilayntsika meona. Aleluia, amen.